Salama daholo e. Faly miaravatsika rehetra idray amin'izao zoma farany herinandro sady farany volana May ihany koa androany iara-dalana indray sika tao anatin'ny masoandro ny posaka eto amin'ny TV7 fois izay efa fanarahanao isa-maraina isaky ny ora toy izao izay hitondranay aminao zavatra vaovao be foana isan'andro ary fampizarany sosiny tsara indray sika amin'ity androany ity mirahavavy moa izay no eto amin'ny plateau androany za Erika Miary dia eo ihany koa Kasia Kerena miarabany Kasia faly miarabany Erika dia faly miarabantsika rehetra ihany koa izay manaraka an'izao fandaharan'izao mivantana ao amin'ny Facebook sy YouTube izao amin'ity anio ity avy hatrany angamba aloha sika dia anentana ny olona hoe anaraka antsika hatrany farany eo amin'ny ora roa eo no iarahantsika eto misy zanam-pandarana maro be eo arahantsika zany hoe fanaraka ny olona mahazatra ihany koa le izy fa zany hoe zavatra vaovao foana no ezahina entina ho an'ny olona amin'izay koa ny olona hoe liana mba hoe anaraka antsika foana zany hoe fahalasa amin'ny Facebook sy amin'ny YouTube moa no mivantana izao fiarahantsika eto izao dia manasanao izy any tokantrano any ary tsy tapaka ity fandaharana masoandro posaka ity isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma araka ny efa teneniko teo hoe mivantana eto amin'ny TV7 fois Facebook sy YouTube dia anisan'ny sanam-pandaharana rahina anatin'ny masoandro posaka ny fanilo sy fahazavana andeha ngamba to dia anaraka izay isika hitondrana ten'Andriamanitra izy io ten'Andriamanitra vao misoratra masina mazava ho azy mifatsimpanao an'ny olona ihany koa amin'ity tontolo andro ity andao azy amin'ny fahamarinana no mpirenananao aza manany raha tsy Jehova no miambina ny tanàna dia miaro torofona ny mpiambina zava-pona ho anareo ny mifo maraina sy ny alipandry ka homana ny anina azo amin'ny fahasahiranana izany anefa dia omeny angy ho an'ny malalany na dia matory azy izy vatsim-panahintsika tamin'ity anio ity amin'izao marain'izao mila efa tokony fo sy miomakoa manandeha hiasa daholo raha ohatra ka mbola andeha hamonjy an'izay toeram-piasana izay ianao somary mitohana ihany koa ny fifamoivoizana ka noho izany tokony efa atao ao anatin'ny lera zany kajiana tsara ny lera andehanana ho any am-piasana dia raiso amin'ny finoany reny teny reny fa hitondra sosiny tsara ho anao sady efa mivalatsaka dimy ihany koa zao dia efa me atoandro ny andro na dia hoe mangatsiatsika ary ny andro dia entana zany ny mpijery antsika hoe avitribitrika sy azoto ihany koa indrindra moa rehefa zoma zany dia olona matetika hoe mazotozoto daholo satria hoe tapitra ny herinandro dia ho any amin'ny weekend indray dia efa izay indray ny eo am-tsain'ny rehetra amin'izao fotoana izao dia rehefa isika rehefa ihany koa hitondra maha hoe farany volana androany dia hitondra karazana hoe torohevitra kely mba hiatrehana ny farany volana sy ny volana vaovao manaraka indray satria efa akatoky ny fety ihany koa zao ny malagasy rehetra hoe volana jona fankalazana ny nazahoana ny fahaleovan-tena Madagasikara dia iresaka an'izay isika avy eo fa mialohan'izany rehetrarehetra zany dia araky ny tenena teo hoe mangatsika ny andro mety hivadibadika ihany koa nefa ny andro ivelany ao tsy fantatra izay amin'ny atoandro sy ny hariva fa naraka ny mety ho toetry ny andro isika amin'izao fotoana izao ny météo izany dia ho azahantsika aloha ndao ary aloha
izao indray ary ny mety ho toetry ny andro anyozoma fahatraka amin'ny 30 ny volana May taona 2024 Raha amin'ny tapany maraina manokana dia ibalika arahina rahona manify ny tendrony avaratra sy ny faritra atsimon'i Madagasikara. Izy kosa ny orana ho an'ny faritra Sambava sy Toamasina ary mety ho arahina tselatra mihitsy aza. Raha ny eto avoantany sy Mahajanga kosa dia ifandimbo ny rahona sy ny masoandro. Somary homaloka ny andro ho an'ny eto Fianarantsoa manokana. Ankoatra izay dia ibalika Angiabe masoandro ao amin'ny Toliara sy Morondava. Vinavinaina ho 20 hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana ho amin'ity maraina ity. Ny atoandro kosa indray ary isy ny orana arahina kotroka hatrany ho an'ny Sambava sy ny Toamasina. Ibalika kosa Angiabe masoandro nefa mety semba indrahona ihany ho an'ny atsirarana manokana Antananarivo, Fianarantsoa, Fort-Dauphin. Ankoatra izay dia ho tsara ny andro raha ho an'ny Toliara sy Morondava ary ifandimby kosa andrahona sy ny masoandro amin'ny faritra Mahajanga. Ny maripana dia 20 hatramin'ny 30 degré Celsius. Ito hatrany ny rotsakorana ho an'ny tapany hariva eto Sambava sy Toamasina ary arahina kotroka. Ankoatra izay kosa dia ho maina ny andro. Ny maripana dia 20 hatramin'ny 40 degré Celsius. Dia izay ary ny toetry ny andro ho an'ity anio ity. Isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Dia indray zany no mety toetry ny andro amin'ity anio ity raha andeha hiasa ianao dia efa fantapatatra zany hoe ahoana ny akanjo tokony anaovana amin'izay toetrandro efa nomena izay. Efa koa misy ny olona hoe mandeha maraina be izy efa any ampiasana amin'izao fotoana izao dia tsika moa zany tsara manamarika fa efa zany hoe tsy vaovao intsony hoe efa hitraririnina ny eto amintsika amin'izao fotoana izao dia tsara foana ny hoe mitondra akanjo mafana rehefa le alohan'ny aingana hiasa iny na dia mafana be ary ny andro ivelany ohatra fa ririnintsika izao dia hoe tsara miomana amin'izay akanjo mafana izay ny hariva ihany koa mety angatsika be mihitsiny. Anatin'izany isaky ny fandaharana masoandro miposaka dia misy lohahevitra kely fampiresantsika, misy zavatra zaraintsika amin'ny olona ihany koa ho amin'ny androany dia resaka mahakasika ny fahalalam-pomba indray isika. Mety efa mahazatra ny sofin'ny olona maheno an'izany fahalalam-pomba izany nefa misy karazana fahalalam-pomba izay hoe mbola vitsy ny manaja azy nefa zavatra tsara tokony ho fantatry ny olona ilay izy. Anisan'izany zao ny hoe tsy fanelingelenana ny hafa. Misy fitenenana izay hoe aza atao amin'ny hafa izay tsy tianao atao amin'ny tenanao. Ohatra zany hoe rehefa tsy tiako ataon'ny olona amin'ny tenako le izy dia tsy ataoko amin'ny olona ihany koa. Ohatra resiko amin'izany ny hoe rehefa manoaka dia mba ilaina no mitampom-bava. Indraindray fahazaran'ny olona le izy amin'izao koa hoe somary kamokamo ny olona dia matetika manoaka foana dia izany hoe tokony atao fahazarana izay hoe manampom-bava izay n'aiza n'aiza toerana misy anao. Tsy hoe ankizy kely no manodidina anao dia tsy manina zany fa ankizy kely ve reto. Da atao fahazarana zany izay hoe manampom-bava rehefa manoaka na mikohaka na mihevona ihany koa. Tapenana tsara mihitsy ny vava mba tsy hivoaka mba tsy hiparitaka any amin'ny olona ny pitidronanao satria rehefa mihevona dia matetika misy rora mipitika mba tsy hiteraka aretina ho an'ny hafa ihany koa sendra hoe misy aretina ianao. Eo ihany koa ohatra zao hoe mitabataba eraky ny lalana. Misy ny olona mieritreritra hoe rehefa mitabataba ianao dia ohatrany hoe ianao tena enjana sy mafy indrindra dia zany hoe aleo fadina no mitabataba eraky ny lalana mba hoe manaja ianao zany hoe ety an-dalana zao fa tsy any kodaoda akory. Eo ihany koa Erika zavatra hitako kely teny amin'ny manodidina teny rehefa amin'ny telefona zany dia tsy tsara ihany koa raha mitabataba be ianao satria lasa hen'ny olona daholo
daholo ny zavatra teneninao na dia hoe tsy tokony ny olona ary ilay izy misy efa olona manana fahazarana amin'izay hoe mitabataba izay allo sady mivazavaza be kanefa tsy mety izay fa izao zany mba milamina tsara foana amin'ny resaka hoe salama ina ohatran'izay tsy atao mafy be hoen'ny rehetrarehetra ilay izy sady indraindray koa hoe misy resaka tsy tokony hoen'ny hafa anatin'ilay antso an-telefona izay ataonareo dia lasa hen'ny olona ilay izy avy eo dia tsisy secret intsony fa dia fantatra izao vahoaka rehetrarehetra izao dia izany hoe fadina zany izay mitabataba izay rehefa ianao ilay sendra irera ao an-trano iny ka tsy dia ohatra hoe mitokana tranonareo fa tsy miaraka amin'ny na fiarahamonina maromaro amin'iny ianao afaka mikikika tsara mihitsiny na koa hoe mandeha any anaty ala ilay tsisy olona reny mihitsiny dia hany ianao mikikika izay tianao atao na ilelalela ka mety tsisy réseau dia izay tsy manina rehefa any ianao dia kikika tsy manina fa eny amin'ny olona eny ianao ny tabataba dia manimba ny fiarahamonina manakorotana fiarahamonina izay hoe fitabatabana izay ie itoy amin'ny resadresaka ihany tsika Erika avy eo fa andao aloha anaraka clip iray tsika iarahana amin'ny mihetsiketsika miaraka mijery dia ndao ary Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Non, tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Et lorsque
jour où mes forces font rare, je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire. Oui, dans mon cœur, Pour les jours où mes forces se font rares, je fixerai les yeux sur toi, mon les sauveur. yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. Oui, je sais que tu es Jésus, et je garderai gravé en ma mémoire. Pour le jour où je n'aurai plus de force, Seigneur, et je fixerai Les yeux vers toi, car c'est de toi, oui c'est de toi, j'ai vu pour oublier. Et tu m'as conduit de victoire. Et je n'oublierai pas ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité. Ye zomany andro betsaka ny zavatra azo atao amin'izao faraparany herinandro zao eo ihany koa hoe farany volana androany efa nandray volana ny olona dia ataoko hoe afaka mandeha mitsangatsangana kely miala voly kely sy ny sisa fa nefa ny ao anatin'izany tsy azo adinoina ihany koa fa efa mivoaka zany zao ny ataoko hoe valiny vonjy maika momba ny fifidianana Erika dia dodina daholo ny olona moa zany tao anatin'iny eny e misy kamokamo misy mazoto be nanohana ny ino moa zany candidat tsirairay avy dia zay efa mivoaka zany ny vokany mbola tsy official zay fa tsy maintsy horenesinao eto amin'ny page ny TV7 fa Madagasikara eto ihany ny vaovao momba an'izay rehetrarehetra zay dia nanahoana ny fahitany Erika an'izay hoe fifidianana izay ny fahitako ny fifidianana zany hoe somary araky ny eny ny vaovao ihany koa zany hoe niena ny olona tonga ny fidy tamin'ity fifidianana solom-bavam-bahoaka taona 2024 ity raha oharina tamin'ny 2024 zany hoe raha ny hevitro manokana zany ohatra hoe fanontaniana mipetraka hoe tsy mazoto amin'izay intsony ve ny olona tsy liana amin'io ve ny olona sa hoe manao ahoana misy nefa ny olona zany hoe mbola tena hoe mbola liana tanteraka anatin'izay resaka politika izay ary hoe mazoto tanteraka ihany koa mifidy izay koa moa zany hoe mampirisika ihany hoe mazoto mifidy rehefa amboatra ohatr'ireny satria adidy ilay izy adidy ho an'ny firenena anisany ihany koa hoe andraikitra ho an'ny firenena no mifidy ny olona izay hoe hitondra ny vahoaka izay satria tsika tsy afaka ny hoe tsika rehetra ny araka hitondra ny firenena nitondra ny tanàna misy atsika fa
rehefa hoe misy olona solotena zany a matetika moa zany tsy maintsy misy foana zay solotena izay de adiditsika zany mifidy an'izy ireny izany hoe efa vita moa fifidianana efa ho avy ihany koa ny voka-pifidianana hoe ofisialy atraky ny tenen'ny akasia teo de hoe voka-pifidianana vonjimaika no efa nivoaka manerana an'ireo fitoerana rehetra manerana ny Madagasikara nanantanterahana izay fifidianana izay ny valon'io fifidianana io moa zany de safidy valo safidy zay nataontsika tsirairay avy tamin'izay hoe fifidianana zay ka de inona sy antenaina fa zay tonga eo amin'io place io de tena henony vahoaka tokoa tena hoe andrainy etaeta amin'ny vahoaka de hitondra an'izany eo amin'ny mpitondra antsika ka mba hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena maro be mihitsy ny olona milaza hoe efa tsy de lina amin'le fifidianana tsony ny olona efa manino moa zany efa ohatrany hoe zavatra ataon'zareo mahazatra tsy mataitra kanefa maro ihany koa ny olona mbola lina be amin'izay hoe manohana candidat zay mbola hoe tena hoe mifikitra amin'izay hoe tsy maintsy lany ny candidat-nay fa zany rehetra zany moa zany de tanjona iray ihany hoe ny ampandrosoana an'ity Madagasikara mamitsika ity de ny tiana tenana ihany koa hoe zay lany eo de ekeny rehetra zany fa tsy misy hoe tsy olona rofidiko de tsy ekeko fa hoe rehefa io zany no tafajoro tafapetraka eo amin'ny sezany de ekeny rehetra izay no hoe dikan'ilay fifidianana satria tsy olona iray no nifidy fa vahoaka maro de izay lany zany de manaiky daholo ny rehetra hoe izy ny solom-bavambahoaka avelatsika eo no mahakasika an'izay fifidianana izay fa hitondra zavatra vaovao ho an'ny olona isika androany ao amin'ny torohay ny torohay hoentiko androany na karazana astuce fikafika kely de mangatsika moa zao ny andro Erika de maro be ny olona mety hoe vakivaky ny tongotra ihany koa hoe maina be ny vodin-tongotra iny de torohay kely momba an'izay zany no hoentiko eto amin'ity an'io ity fikafika fanalana tongotra vakivaky na ihany koa hoe pied crevasse zavatra tsotra ny ilaina ary zavatra tena hoe hita eny amin'ny tsena rehetra mahazatra anao tononoko avy hatrany mila isika rano mafana zay farak'izay zakanao averiko kely ilay teniko teo hoe amin'izao andro mangatsiaka zao maro be ny olona mitaraina amin'ilay tongotra vakivaky ary indraindray marary be mihitsy izy io Erika rehefa tena hoe ngeza be zay faritra vakivaky zay fikafika astuce analana an'izay vakivaky zay na ihany koa hoe pied crevasse zany no entiko aminao amin'ity an'io ity zavatra tsotra ary hita eny amin'ny tsena mahazatra eny na ao an-trano ihany koa raha ny mino fa misy an'ireto akora ilaina ireto andeha ary lazaiko avy hatrany ny akora ilaintsika amin'izay fanalana ny tongotra vakivaky izay mila isika rano mafana izay zakanao atao anaty cuvette de mila ihany koa isika sira de carbonetra de vinaigre reo zany no akora ilaintsika ao anatin'izay hoe fanalana tongotra vakivaky izay ny fikarakarana azy indray de tsotra mampangotraka rano ianao arak'ilay lazaiko teo hoe rano zay efa mangotraka iny de afaka hoe tapohanao kely amin'izay zakanao de arotsakitsika ao ilay sira carbonetra sy vinaigre zay efa voalaza teo de alona zany mandritra ny 10 minitra zay akora teneniko teo zay somary aroarona kely le rano mafana iny tsy haiko ataonao amin'ny koveta ve le rano de arotsaka ao ny akora de avy eo aroaronao amin'ny sotro tsy haiko zay fomba anaovanao anazy
fa rehefa milona 15 minitra ao zay de ale atsoboka ao any tongotra ao lay misy an'ilay vakivaky iny zany de apetraka ao mandritrany 15 minitra ihany koa averiko kely hoe ataovy amin'izay rano afanany zakanao aza atao an'ilay mandoro anao zany na ihany koa hoe mangatsika loatra fa ataovy amin'izay zakany hoditranao vita zay 15 minitra rehefa milonao zay le izy de hosoranao diloilo coco zany le izy avy eo hosorana diloilo coco de asinao bakiraro de vita de raha ohatra zany enao mahita hoe ao anatin'ny raha herinandro ve enao de efa misy vokany sa hoe mila verimberina le izy de enao matsapa hoe efa afaka le izy tsy ataoko tsony raha mbola eo le izy de averina matetitetika de izay zany ny fikafika kely analana ny vakivaky na hoe pied crevasseux tam'ty an'ity zanakavavy lazao amizona zanakavavy indro avy ny famonjenanao seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy izay karakarain'ny sampana havana eto amin'ny fiangonana FM4 fampifanana manokana ho amin'ny fiainana rehetra eo amin'ny sehatry ny asa ny fianarana ny fitondran-tena ny fahasalamana ary eo amin'ny sehatry ny fitiavana iantoka ho avy tsara fototra ho an'ny tanora vehivavy ziona zanakavavy seminaire mitety varitra ny 17 Mey ao amin'ny trano maitso Ampamatanana ny 19 Mey trano fivavahana Ambohijafy ny 2 Jona ao amin'ny vondrombavaka Alasoro 5 Jona vondrombavaka Iavoloha ny 19 Jona ao amin'ny Lac Horizon Ivandry ny 13 Jona kosa eny Ivato en face ny Horizon ziona zanakavavy seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy tsy misy ankanavaka tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana iny zany torohevitra netiko tamin'ity anio ity inoko fa nitondra zava-baovao anao raha mbola tsy fantatrao iny fikafika kely iny makasitraka ny akasia moa nitondra izay hoe torohevitra makasika ny tongotra vakivaky izay isorohana izany hoe diovana ihany koa moa zany indrindra amin'izao hoe ririna izao tena maro ny olona hoe somary vakivaky tongotra ary nisan'ny mamenatra mihitsy rehefa hoe sendra an'izay satria rehefa manao kiraro ianao de marary le izy ye de tsy maintsy hoe kapany anaovanao de nefa hita ny olona eny le izy de mamenatra olona be de zany hoe efa nisy torohevitra moa nentina teo de azo atao tsara iny ary nona ihany koa satria zavatra naturel ihany koa le izy ary misy vokany tsara azonao atao ary hoe afaka verimberina raha mandrapahitanao vokatra zany fa satria arakaraky n'ilay tongotra vakivaky fa mety tsy hitovy ny sasany hoe ny sasany herinandro de nahita fiovana fa mety hoe elaelana ianao de hoe mila maharitra ihany koa zany manao an'izay zavatra izay de nytiako lazaina kely Erika iverinao anatin'ilay fahalalam-pomba teo eo ihany koa ny fanajana amin'ny fotoana ianao zany mila miezaka ho tonga minitra vitsivitsy alohan'izay hoe fotoana ifanaovanao amin'ny olona zay na hoe ho any am-piasana raha miditra amin'ny 6 zany ianao tokony mba hoe 15 minutes alohan'izay ianao tonga mba tsy isian'ilay stress be rehefa tonga ao am-piasana satria raha tara ohatra hoe tsy kajinao ao anatin'ilay ora tokony hatongavanao zany ny embouteillage maro isan-karazany nefa zany tsy azo lazaina hoe tsy excuse valable mialatsiny amin'ny teny vahiny fa efa hita mazatra zany embouteillage zany ka tokony efa ataonao anaty ranao zany hoe ohatran'izao ny afainganam-pandehan'ny fiara mpandrapatonga ko any amin'ny toeram-piasana tonga ao 15 minutes avant de milamina tsara ianao hiatrika ny asa sy ny tontolo andro
tsy mikorotan-tsaina ihany koa amin'izay ary izany hoe mila mifo maraina aloha zany tena mety kokoa ngambany amin'izay hoe mifo maraina dia atao mialoha daholo ny fiomanana rehetrarehetra amin'izay ihany koa mba eny an-dalana ianao tsy koropadropaka be manenjika bus eny dia ao anaty bus eo ianao dia mieritreritra be hoe taraiky be azao tsy milama intsony ny sainao na zavatra ataonao eny an-dalana lalakalehanao raha mety tsy ho hitanao intsony lavaka eo alohanao eo dia izany hoe mila hajaina ny fotoana hoe 15 minutes alohan'ny fotoana zany ohatra hoe amin'ny valo latsa-kafe no hoe tonga ao amin'ny toerana zay hoe toeram-piasana na toeram-pianarana na hoe fifanaovana fotoana amin'ny olona izay ary anisan'ny tena ny gasy koa manana fiteny zay hoe allo tonga toy izay tsy tara ozy allo tara toy izay tsy tonga izay no hoe fitenin'ny gasy dia hoe manana hoe fotoan-gasy ihany koa dia ny gasy zany malaza ny hoe tara lava io dia zany hoe mila ovaina kely zany zay zavatra izay dia mila hajaina ny fotoana karazana fahalalam-pomba ihany koa zay zavatra izay na dia zany ary na maika nenjika fotoana ho any am-piasana ary tsara ihany koa hoe misakafo ianao alohan'ny alana ao an-trano satria iny azo lazaina hoe sakafo maraina no tena miantoka ny tontolo andro fa ny sakafo atoandro karazana hoe fanampiny fotsiny fa iny maraina iny tena mitondra ny hery sy ny tanjaka hoentinao miatrika ny tontolo andro dia na ho an'ny mpianatra io na ho an'ny olona miasa io na iza dia tsara zany amin'ny sakafo maraina foana isika zay vao mivoaka ny trano sakafo mafana ihany koa ao anatin'izao hoe andro mangatsika izao dia izay no torohevitra hoentsika ao anatin'ny docteur conseil amin'ity anio ity dia andalo arana dia rehefa avy antsika miverina eto ndavary faly indray ny tena koa miona amintsika eto amin'ity fandarana docteur conseil ity ny zavatra horesantsika androany dia mikasika ny sakafo ho an'ny mpianatra hiatrika fanadinana hitatsika fa efa miantombotra ny vanim-potoanan'ny fanadinana azo lazaina hoe tsy dia mbola taritsika raha ohatra ka izao vao andray izao torohevitra izao fa ny zavatra mahazatra ny ray aman-dreny matsy rehefa amin'ny fotoana amin'ny fanadinana vao manao ezaka be ilay ray aman-dreny hoe amin'iny andro iny na ohatra ny CEPE na amin'ny BEPC sy ny BAC andro vitsivitsy dia amin'iny vao ezahana atao tsara ilay sakafon'ilay zaza dia indraindray mety tsy voalanjalanja ilay izy indraindray ilay izy mety ho lasa diso be loatra indraindray ary mety hoe sakafo mety saro-devonina ka mety misy fiantraikana any amin'ilay fanadinana ataon'ilay zaza miainga amin'ilay hoe sakafo maraina satria arak'ilay fandarina teo aloha dia iny no anisan'ny zava-dehibe zany miantoka ny tapakandro maraina ary mbola raha-piny sakafo atoandro vita karakara tsara iny dia ho tsara ny fiafaran'ny tontolo andron'ilay zaza zany dia ny amin'ny sakafo maraina dia voalohany ny foto-tsakafontsika malagasy dia ny vary ao anatin'ilay sokajy céréales zany ny vary dia tsy voatery hoe vary foana no hohanina fa ohatra hoe ao ny katsaka mofo vita amin'ireo céréales ireo ohatra hoe raha varim-bazaha zao dia afaka mampiasatsika macaroni vermicelle dia ao koa ireo mofo brioche mofo dipaina dia indraindray hoe mety hoe mofo gasy tsy ny matetika ny hitatsika zany dia mety azontsika vidina melo zany dia hohanina vao maraina azontsika solo an'ireo koa raha hoan'izay mahazaka azy dia ao ny mangahazo ohatra ny vomanga ny saonjo izany hoe ireo hanin-kotrana dia manarakarak'izay ny sakafo be protéine
ao anatin'izany a ireo voamaina, hena, ny trondro a, ny akoho, atody, dia azo atao fangaron-daoka ny anana, ny legioma. Any amin'ilay sokajy izay efa nolazaina teo aloha dia maro isafidianana izy ireny, dia milaina amin'ny fahazarana zany tsika ny amin'ny safidianana an'izany. Dia ao koa ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy. Dia matetika ohatra ny amin'ny hitako mihitsy mahazatra ilay mpianatra zany dia ny yaourt zany no tena mora raisina zany a, dia anisan'izay zany ny yaourt, dia ny ronono an'izay mahazaka ronono, ny fromage indraindray a fanampiny. Resaka kely momba ny voankazo tsika zany fa tsy adino ny voankazo a, dia ny fotoana tsara hinanana ny voankazo a dia eo anelan'elan'ny sakafo anankiroa, ohatra atao karazana goûter zany le izy, ka le voankazo a na izy masaka ipotony iny a, na ohatra hoe le noamainina na sendra hoe nandrahoana zany a, indraindray mety azo atao kely any fa ny tsara kokoa dia le izy le masaka ifotony iny zany a no ampiasaina. Manarak'izay a rehefa tsy atao goûter le izy a dia eo alohan'ny sakafo, satria raha ohatra hoe aoriana sakafo le izy dia lasa mijanona ela ao vavony ao a, dia lasa fermenté le izy a, dia manjary mety misy fiantraikany ratsy amin'ny vavony. Fa zay zany ny tsara hinanana ny voankazo a, dia tsy adino a ny manasa an'le voankazo. Ny tsara voankazo zany a dia hohanina aman-kodiny a, hohan'izay azo hanina ohatr'izay, ohatra ny tsy mety zao ohatra hoe letchi a, mananasy a, akondro, ohatra vitsivitsy ireo. Tsy adino koa aza adino ny fisotroana rano. Raha ny voalaza ankehitriny a dia eo amin'ny 2 litre sy sasany a isan'andro eo ny fisotroana rano tsotra zany a, dia fanampin'izay a ny rano a dia mety entin'ireo ohatra hoe raha misotro ronono zao ianao dia efa misy rano koa izay. Dia tsy adinontsika mampiasa sira misy iode sy fluor, ireny le efa amidy amin'ny sachet ireny a, fa manampy a amin'ny fampivelarana ny sain'ny zaza ireny a, dia mampahiratra ny sainy koa ny fihinanana izany. Amin'ny vanim-potoana fanadinana dia tsara koa ny menaka oméga 3, dia ny oméga 3 dia hitany amin'ny menaka zany a, sy hitany amin'ny trondron-dranomasina. Ao anatin'ny vanim-potoana fanadinana dia ilaina koa ny mihinana sakafo be magnésium, ohatra vitsivitsy amin'izany a ny chocolat noir, ny cacao en poudre, ny persil, ronono soja, dia ny zavoka. Ohatra vitsivitsy zany ireo hoentiko ireo, fa raha ohatra moa hoe mety hoe misy ahina hoe tsy fahampiana magnésium dia afaka manatona mpitsabo ihany zany a, ny karazany fanampiny zany a ankoatran'ny sakafo. Famaranana dia ny ray aman-dreny moa dia miaraka mihinana amin'ny zaza izay sakafo karakaraina ao an-trano a, fa matetika no fitiavan-janaka dia nomen'ny ray aman-dreny tombony kokoa zany ny zaza, dia indraindray ny ray aman-dreny indray ary a miafitsy mihinana, fa dia isaorana antsika ray aman-dreny zany a izay fitiavana manokana izay. Dia izay indray no azoko menanareo tamin'ity fandaharana ity a, fa dia mirary antsika tsara sakafo daholo ny zaza, vita fiomanana tsara, dia vonona tsara hiatrika amin'ny fanadinana, dia soava tsara ao.
nanaraka ny docteur conseil sika teo izay resaka mahakasika ny sakafo hoan'ny mpianatra hiatrika fanadinana moa no nentina teo tamin'ity androany ity dia izany hoe tsara ihany koa manaraka tsakany sy andavan'izy ireny satria mety tsara na tsy mpianatra ihany ary fa ho an'ny olona izay mety hoe manadinodino somary sahirana kely amin'ny fitadidiana sy ny ohatrohatr'izany dia mety tsara izy ireny ho an'ny mpianatra rehetra indrindra moa ho an'ny hoe hiatrika fanadinana atsoatsy. Efa akaiky izay fotoam-panadinana izay na ho an'ny ankizy io na ho an'ny lehibe iazanay zany mba mitondra zavatra mahasoa anareo foana izay tsy sanatria koa hoe hitondra zavatra tsy ahomby fa ilaina be mihitsy ireny indrindra ho anao ray aman-dreny izay mananjanaka hiatrika an'izay fanadinana izay dia efa iny no lazain'ny docteur teo iny zany ny sakafo rehetra tokony ilain'ny zaza. Nitsindriny kely teo hoe tsy rehefa ao anatin'ny examen zay vao andeha le zaza ho sesefana an'ireny karazana sakafo rehetra ireny fa mbola aty amin'ny fanomanana zany dia efa tsara raha arahana reny toromarika ireny. Tena tsara koa amin'ny fanombohan'ny taom-pianarana zany hoe ny tamin'ity taon'ity aloha zany efa akaiky le izy fa ohatra hoe amin'ny herintaona le ankizy niatrika fanadinana dia afaka manomboka ny taom-pianarana vaovao dia efa manomboka an'izay hoe manaraka an'izay sakafo izay dia amin'izay hoe tsara fiomanana ihany koa fa tsy efa tombotra kely vao hiomana amin'izay dia manana vaovao tsara be vaovao mahafaly ho an'ny olona moa zany isika androany. Eo amin'izay vaovao mahafaly nitenen'ny Erika zay dia nivoaka moa zany hoe lasa miverina ilay internet ny fampiasan'ny olona aloha zao Facebook izay ny tena be mpampiasa indrindra teto a Madagasikara kanefa ilay nisy fotoana ilay izy mifoanana dia efa hiverina moa zany izy io amin'izao fotoan'izao hidina zany ny vidin'ny internet eto a Madagasikara dia maro zany no azo lazaina hoe hisitraka an'izay indray ao mihitsy ntsika mpijery mpanaraka ny TV7 fa Madagasikara masoandro miposaka dia fifaliana ho an'ireo mpanao vente en ligne ihany koa zany satria mitombo indray zany ny ataoko hoe tahan'ny olona hiverina hanjifa ao amin'izay resaka vente en ligne izay satria teo somary maro Erika ny olona nitaraina raha misehatra amin'izay vente en ligne izay satria midina be zany ny tahan'ny olona mpividy noho izay hoe alafosan'ny internet izay fa nefa nilaza moa zany ireo amin'ny fitondram-panjakana hoe hosaziany zareo izay mbola mini manao lafo an'izay resaka internet izay. Eny mahagaga koa nefa ny akasia raha mijery ny any amin'ny firenena mandroso isika dia azo lazaina hoe takatry ny rehetra ary atao hoe mora zany ny vidin'izay mety tsara ho an'ny olona rehetra zany hoe nefa ny eto Madagasikara sokajina hoe firenena mahantra izany hoe mbola tsy andalam-pandrosoana akory azy dia lafo ny vidin'izay raha teto Madagasikara teo aloha teo dia izany hoe ny internet nefa ny anisan'ny hoe mampandroso ny firenena mampandroso ny olona iray satria ao anatin'io internet io misy zava-baovao misy zavatsoa amin'ny ankapobeny raisin'ny olona izay mampiasa azy misy ny olona manovo fahalalana misy ihany koa ny olona manaraka vaovao ary tsy hoe ny eto an-toerana fa manerana ny tany mihitsy dia hoe mahafantatra an'izay vaovao rehetra miseho izy izany hoe ny internet zany mitondra fandrosoana ho an'ny firenena ho an'ny olona dia ilaina mihitsy zany hoe ny fampidinana ny izay sarany izay ary mety ho an'ny rehetra ihany koa ny fampiasana azy io ary misy zao olona mety hoe faly be mihitsy vao maheno an'izay zavatra izay misy miteny mihitsy zao any hoe ela velona amin'ny Facebook ao anatin'izay hoe resaka internet izay ihany mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena mihitsy izy io Erika ary mitondra fahalalana ho an'ny tsirairay avy ihany koa ho an'ny olona izay tia karokaroka ao anatin'izay hoe resaka mila internet izay tsara kely atsidika amin'ny mpiaino mpijery azafady fa raha ohatra ka tsy naharaka an'ilay docteur conseil ianao na zanam-pandaharana izay fanalefanay teto dia afaka mbola jerenao zany amin'ny fotoana izay mahapety azy amin'ny ora izay hitiavanao azy efa miverina moa zany efa tsy ho lafo be intsony ny internet eto Madagasikara dia afaka tsidia ianao daholo ireo vidéo rehetra masoandro miposaka izay efa nataonay teto amin'ity plateau ity. Marina mihitsy zany fotoana rehetra izay anananao meka zany
afaka hijerenao ny vidéo rehetrarehetra zay efa teto amin'ny TV7 fois dia afaka verenana jerena daholo ireny karazana torohevitra izay efa nentina ireny satria efa maro ny fandaharana nentina teto tao anatin'izay hoe na lafo ny mega internet izay dia mety maro ny zavatra tsy arakao mety misy ihany koa ny olona hoe mandingadingana be mijery ny fandaharana dia eto zany izay miteny hoe verena jerena daholo ireny fa maro ny zavatra efa nentina maro ihany koa ny soa efa nizaraina teto dia tsy maty antoka ianao zany hijeran'izay vidéo efa lasa izay zava-dehibe ihany koa ty vaovao ray ty Erika hoe hiditra eto amintsika zany ny Starlink hiditra eto Madagasikara izy io dia mpamatsy internet par satellite araka ny hitantsika eo amin'ny sary io moa zany Starlink no anaran'ilay orinasa hanao an'izay famatsiana internet izay fa ny tena mahafinaritra amin'izy ity Erika dia na any ambanivohitra any ary zany ianao dia afaka misitraka an'izay internet zay satria noho izy hoe par satellite zany hoe afaka na olona any ambanivohitra any ary dia mba afaka maharaka vaovao io sy ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa. Anisan'ny mahakamin'ny olona ihany koa ny hoe mandeha makany ambanivohitra dia aveo tsy mahazo réseau intsony dia tsy maharaka ininy ety andrenivohitra intsony na aiza n'aiza dia zany hoe tombony zany ny fisian'izay orinasa Starlink izay dia efa afaka misitraka an'izay daholo isika rehetra na aiza n'aiza toerana misy atsika zany matetika hoe saika ho tratrany io avokoa ny toerana rehetra. Rehefa misy vaovao mahakasika an'izay ankoatran'izay efa voalazana teto dia mbola tsy maintsy ho zaraina eto amin'ny TV7 fois Madagasikara eto ihany izay andega mantsika anaraka hira iray aloha Erika anelanelanana ny fotoana dia rehefa aveo tsika miverina mitafatafa sy miresadresaka eto indray hitondra zava-baovao foana hitondra zavatra mahasoa sy mahafinaritra foana. Ziona zanakavavy lazao amin'ny ziona zanakavavy indro avy ny famonjenanao seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy izay karakarain'ny sampana havana eto amin'ny fiangonana FM3 fampifanana manokana ho amin'ny fiainana rehetra eo amin'ny sehatry ny asa ny fianarana ny fitondran-tena ny fahasalamana ary eo amin'ny sehatry ny fitiavana iantoka ho avy tsara fototra ho an'ny tanora vehivavy ziona zanakavavy seminaire mitety varitra ny 7 Mey ao amin'ny trano maintso Ampamatanana ny 9 Mey trano fivavahana Ambohijafy ny 2 Jona ao amin'ny vondromavaka Alasoro 5 Jona vondromavaka Iavoloha ny 14 Jona ao amin'ny Lac Horizon Ivandry ny 13 Jona kosa eny Ivato en face ny Horizon ziona zanakavavy seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy tsy misy ankanavaka tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana
ten'andriamanitra zay manao hoe raha ny oloko izay natsona tamin'ny anarako no avy ameritena kaivavaka hitadiny tavako iala amin'ny raha tsy fanao dia iaino any an-danitra aho ka mela ny hely ka nasitrana ny tany Kasikarei firenena nataonjanahary miavaky indrina Kasikarei manana ny kolontsainy tsy azo afindra Kasikarei ny biby sy ny zava-manila tsy ananana firy Kasikarei ny atsara ny tareninao maro-paniny navan'andriamanitra mihoatra ny hafa rehetra ianao Gasikara manana maizy azy ianao ianao fireneko dia mbola misy Andriamanitra miantso
tsara de tsara inirany zareo tarika Joss Band iny Erika. Zay ny titre moa zany hoe gasikara iresaka an'izay gasikara zay misy sika androany a satria farany volana ny andro efa niresaka teny am-boalohany ihany moa mahakasika ny hoe farany volana io a hoe manam-bola zao tsika de afaka mitsangatsangana afaka manao zay hoe mafalifaly fo kely fa zany hoe manoro hevitra kely ihany izahay satria araky ny efa nitenena teo hoe gasikara efa ho avy ny fankalazana ny fahaleovantena nazahoana zay hoe fahaleovantena izay de ny volana jona ihany koa moa de hoe volan'ny ankizy de azo atao tsara ny hoe manangonangona kely de nizao mba ahafahana hoe mividy karazana kilalao kely ho an'ny ankizy ao anatin'izay hoe volana jona izay ahafahana ihany koa mampifalifaly ny ankizy mitondra azy mitsangatsangana rehefa ho avy izay fotoana fitsangatsanganana manokana izay 26 juin izy io zany de nizao zany de afaka manangona an'izay vola izay eo ihany koa nefa ny hoe fifidianana sainam-pirenena ho atsangana mandritra ny volana jona de azo atao ny hoe mividy an'izay sainam-pirenena zay zany de nizao manam-bola izao de atsangana manomboka rapitso de mandritra ny volana jona iny fananganan-tsaina mazava ho azy saina firenena malagasy fotsy mena maitso ary ny pôzipozin'izay saina zay moa zany inona fa hain'olona rehetra fa zany hoe ampatsiahivina kely fotsiny hoe ny fotsy tetỳ amin'ny sisiny de ny mena ny ambony de ny maitso no ambany de atsangana manomboka rapitso moa sainam-pirenena araka nefa niteneniko teo de zany hoe androany mandray vola de vidiana androany sainam-pirenena ho an'izay hoe mbola tsy manana satria mety efa misy very tsy hitantsony tamin'ny herintaona de mividy vaovao amin'ity androany ity efa niresadresana teto ihany moa zay omaly teto amin'ny plateau teto Erika momba an'izay manodidina zay hoe 4 jona fetim-pirenena malagasy ny sainam-pirenena ny haingon'ny tanàna rehefa tonga ihany koa zao fety mahafinaritra izao fa ny tiako tenena ke de hoe eo amin'ilay resaka kilalao ho an'ny ankizy efa maro zao ny le misy jiro kely mirehadrehatra reny afarana avy any avelany makaty Madagasikara de raha za manokana de aleo reto mba le vita gasy ihany aloha tsy faina raha mbola azo atao zay eny afaka sady hoe mividy le vita gasy tsara tare reny ianao no mampiasa an'ilay efa misy ihany koa zao satroka kely de mirehitra le izy Erika vao hitako tamin'ny maraina mihitsy zay amidiny zareo ao amin'ny Facebook ao satroka de mirehadrehatra le izy rehefa maizina na amin'ny alina de hitako hoe tsara kely zay fa tsara aloha mividy ny vita malagasy ianao zay vao manjifa ny avy any ivelany manohana antsika zany fanohana eto satria izy moa izy vidy an'izy ireny raha tsika samitsika eto ihany de zany hoe reny vita malagasy reny zany hoe tsara jifaintsika ihany satria amin'izy ireny koa azazana hoe miratry raha oharina amin'ny vita avy any ivelany za tsy niteny hoe ratsy ny avy any ivelany fa tsara ihany koa reny fa hoe mifanohana zany mividy any ivelany ianao de mividy ny vitantsika malagasy eto ihany koa satria tsara de tsara izy ireny de mifanohana eto ihany de misy ampiasaina mba maromaro ihany koa no ampiasainao amin'ny rehefa tonga zay fanaovana arendrina izay de sady manana an'ilay vita gasy no manana ny vita avy any ivelany araky ny tenen'ny akasia teo fa tiako tsindrina ihany koa hoe raha manjifa ny vita gasy tsika de manohana ny orinasa malagasy fa raha manjifa ny avy any ivelany tsika de manohana zareo avy any orinasa zareo avy any ivelany ka tsy aleo ve hoe manohana ny eto amintsika de amin'izay mba miroborobo ny orinasa malagasy rehetra mitovy amintsika de mba kelikely fotsiny sisa no omenan'zareo avy any ivelany za akory tsy miteny hoe ratsy ny zareo na akoa hoe tsy ilaina ny zareo na akoa hoe lafo be de tsy ihany fa raha manana fahefana mividy ianao de le vita malagasy reto tena tsara misy zao le arendrina gasy le asina labzi kely reny ao anatiny tena efa vita an'zareo amin'ny endrika tsara tare zany fa atsika moa zany zao mbola tsy de tena mahita eny an-tsena mety mbola tsy vita angamany fa mino fa vao miatomboka eo ny volana jona vao mikatroka fotsiny zay volana jona zay de ho feno ndray eny amin'ny tsena sy eny amin'ny manodidina rehetra eny sady mahafinaritra ihany koa mahita an'ilay arendrina taratasy mandeha eraky mahita ny ankizy mitondra arendrina taratasy eraky ny lalany eny mirehatrehatra kely fa zany hoe tandremana fotsiny amin'ny labozia sao de may de tandremana tsara zany zay zavatra izay arendrina taratasy may zany le ira
ho atsika zany a eny atsena misy andreny a eo ihany koa isy atoato karazana foara maro be rehefa akaiky erika zay hoe eny amby 20 jona zay de manao karazana foara tsika eto Madagasikara ampiratina an'izay resaka zavatra vita malagasy zay ka minoky sy antenaiko mihitsiny a fa ao anatin'io hoe etsika enina amby 20 jona io a de maro tsika no andeha ho any amin'ireny karazana fampiratina ireny a ividy sy anjifa ny vita malagasy ihany koa. Mbola etoy amin'izay resadresaka izay antsika rehefa eo a de mbola maro ihany koa moa torohevitra azo entina amin'izay hoe faran'ny volana izay efa nitondra an'izay hoe fifidianana kilalao kely manangona vola-deny izao zany amin'izay koa mba tsy ny karama volana jona indray no avy hatrany de atotona amin'io daholo satria matetika rehefa fety ny fety zany a de omena melo foana ny karama omeny mpampiasa melo de zany hoe indray ny olona amin'ilay karama volana jona vao mividy azy io fa zany tsika zany manoro hevitra eto hoe karama raisin'androany a de ny efa afaka angonina de tambatra fotsiny amin'izay efa ho avy indray a volana manaraka de tsy sahirana ianao amin'izay a mba misy ihany koa ampiasaina hafa de tsy voatery hoe lanina amin'izany daholo ny rehetrarehetra izay zany tsy miteny hoe vidio kilalao daholo ny vola rehetra fa misy ampiasaina amin'ny zavatra hafa de misy ampiasaina amin'ny hafa ihany koa de fitsitsina daholo ny dikan'izany rehetrarehetra izany a fahaizana mitsitsy a fahaizana ihany koa mandanjalanja ny zavatra hovidiana fa tsy hoe zay zavatra rehetra hita eny de vidiana daholo. Eo ihany koa erika efa hiditra examen eky izy a vita ny examen de hiditra amin'ny fialan-tsasatra fotoam-pialan-tsasatra lehibe grande vacances hoy tsika izay a de tian'izao ihany koa de efa tokony mananginangina kely manafinafina kely satria tsara ary ilain'ny olombelona mihitsy izay fialan-tsasatra kely zay raha ho an'ny mpianatra io efa atao anatin'ny herintaona izy mirotoroto a amin'ny fanomanana fanadinana na ataoko ihany koa hoe tsy ao anatin'izay hoe anomana fanadinana izay fa mpianatra tsotra nisy examen tao anatin'izay fa tsy hoe nianatra be teny fotsiny a de reraka ny saina reraka ny vatana de ilaina be zay fialan-tsasatra fialana voly izay a de efa manangonangona zany tian'izao rehefa mandray karama de manitrika kely hoe ty vacances ty arendrina ty sakafo a de any amin'izay rehetra tokony ilaivana azy ihany koa. Sady araka ny eo amin'ny sary io moa zao misy karazana arendrina hitantsika de ohatrohatr'ireny zany ilay arendrina hoe vita malagasy arendrina taratasy hoy isika izay de toy an'ilay fialan-tsasatra teo ihany a hoe tsy mpianatra ihany koa no mila an'izay a fa ny olona rehetra mihitsy na ny mpiasa de mba mila miova rivotra kely a fa tsy eto Antananarivo foana na hoe any amin'ny toerana be olona be sy rotorotom-piainana be foana fa afaka mba miova rivotra kely na herinandro fotsiny ihany aza de efa hitany ihany zany tsy de mandany vola loatra fa ambanimbany vohatra ohatra nandehananao de efa miova ny rivotra iainanao a miova ny tontolo hitanao a de efa hitanao ihany koa hoe mba misokatsokatra ny sainao hiatrehana ny taom-pianarana vaovao indray efa ho avy ihany koa ny Starlink eto Madagasikara de na ho aiza ianao hanao vacances na ho aiza de misy internet ahafahanao mizarazara ny sary izay moa zany malaza rehefa mandeha any fotoam-pialan-tsasatra ohatran'ireny ny olona ny sary tena tsy adiny selfie rehetrarehetra ny sarin'ilay toerana andehanana ny journée izay lalovany ao anatin'izay hoe fialan-tsasatra izay de rehefa tonga ny Starlink de miliba daholo zany tsika de tsy adiny ihany koa ny fanasanao ny masoandro miposaka na de hoe any ambanivohitra be any ary ianao no manao an'izay fialan-tsasatra izay de manaraka anay foana sao de manadino anay ianao matsy rehefa any ianao de tsy matadidy anay tsony ao anatin'izay de hiditra amin'ny sekoly Facebook aloha isika ary amin'ity anio ity. Indray zahay hiara-dalana aminao amin'ity anio ity mbola anjizareo avy amin'ny association soa omena indray no iresadresaka amintsika androany ary zavatra vaovao indray no resahana eto androany miarahaba tompoko ina indray no resahantsika eto
faly miarabany Erika ary miarabantsika reny zay manaraka ny fandarana indrindra reo zaza malagasy izay hiatrika fanadinana atsoatsy. Ny resantsika dia mahakasika ny atao hoe vakirokana brouillon hoe ahoana zany ny tena hoe fomba fampiasana ny brouillon io ary atorotorany ankizy ihany koa hoe inona no tena antony zany mampiasa an'ireny brouillon reny eny any amin'ny hevitra ny mpanadinana na teniny mpampianatra foana any am-pianarana. Efa ny tena hoateonao hoe inona no antony ampiasana azy ireny. Maharitra tokoa mantsy ny ankizy izay mpianatra tsy mahalala akory ny antony izay fampiasana ny brouillon izay fa avy hatrany zareo dia mikatroka ao anatin'ny feuille d'examen dia lasa vita be fotsiny ilay brouillon fa tsy sininina dia izay no tiana ho fantarina eto hoe inona ke zany ny antony ampiasana azy ireny. Tsara aloha zany mampafantatra ny mpianatra fa misy antony fisian'ireny brouillon na vakiroka reny any amin'ny efitra ny mpanadinana fa tsy hoe natao foana ary za zany dia tena mampirisika mihitsy ampiasao reny satria raha fantatry ny mpianatra fa tamin'ny nanao doseana examen izy dia takina cahier dia reny ihany le brouillon zany nakana nanaovana le brouillon dia ampiasao zany fa tena nomena le mpianatra mihitsy no ampiasaina. Dia taka ny architecte na designer rehetra zany rehefa manao ny asany izy dia manao esquisse dia taka an'izay koa zany ny mpianatra alohan'ny anaovany ny asany amin'ny feuille de copie dia tokony miasa kely any amin'ny brouillon aloha izy zany mba pilamina tsara ny asa izay ho ataony. Ino zany ny tanjona ao anatin'izany hoe fampiasana ny vakiroka izany? Ny tanjona lehibe indrindra amin'ny fampiasana vakiroka na brouillon zany dia mba ahafahan'ny mpianatra manatratra n'ilay tanjona amin'ny bonne rédaction de devoir ilay niresantsika tamin'ny andro teo aloha mba ahafahana zany ny mikajy ny taratasym-panadinana ho madio milamina tsy mikorotana tsy maloto dia tsara aloha zany miasa ny anatin'ireny brouillon ireny na izany anaty zany ary anefany misy ihany ny fomba fampiasana azy fa tsy dia hoe tena vitanao tanteraka any anaty brouillon ray manontolo ny asa rehetra dia izay vao 10 minitra efa rano tsisa vao adika ao anaty taratasy madio amin'izay le izy. Izany mihitsy zao anisany mahatonga ny mpianatra matahotra tsy tia mampiasa brouillon satria matahotra hoe sao dia lany ny lera dia avy hatrany dia aloha amin'ny feuille d'examen fa tsy mampiasa brouillon intsony. Ahoana no mahakasika an'izany? Izay fomba ampiasaina an'izay moa zany dia ahitsy mihitsy eo amin'ny mpianatra satria tena ilaina le mampiasa brouillon ary tafiditra ao anatin'ny zavatra tokony ataony zany ny fampiasana brouillon. Ny fomba fampiasana azy nefa misy karazany ihany satria ho an'ny taranja siantifika zao dia any no fanaovana opération ary ity moa zany efa fatoroko ny ankizy foana hoe mety misy fotoana io ato do implanty dia tiany mbola tia ampiandohana rehefa hitanareo ny lesona zay ho adinina ao anatin'ny lazahadina dia efa fantatrareo fa misy formule fandraiky amin'ireny lesona ireny dia tia ampiandohana dia efa soraty ao anatin'ny brouillon aloha zany le formule zany ny taranja scientifique zany fanaovana kajy iny firaketana diny ety ambolohany ny formule zay mety ampiasaina ao arina kely eo amin'izay zany mba tsy very fa tonga dia vonona ilay formule dia ampiasaina. Ho an'ny taranja littéraire indray dia fanangonakevitra ary dehibe reny zany ao aloha ny anangonana azy dia ao ihany koa no andravonana azy dia ao ihany koa no andaminana azy dia rehefa misy plan zany ao ny taranja littéraire ataontsika reny rédaction famorona datsora reny ao zany plan ataonao dia ao anatin'ny taratasy madio amin'izay tena rafitra tanteraka an'izay takataka an'izay zany fampiasaina brouillon amin'ireo karazana taranja ireo ary tena ilaina ho ale izy mba ialana amin'ny osikosoka izay ataon'le ankizy satria mandeha zany le asa avy ao dia tonga saina indray izy diso ty dia gominy fa any anaty brouillon any zany rehefa hitanao fa manomboka mipetraka zany taranja scientifique misy ilay fanontaniana mifampiankina rehefa mihitanao fa misy anankidimy tena hoe marina tena marina ao azonao adika any anaty feuille propre amin'izay le izy. Mety misy manontany ihany koa zao mpianatra hoe indraindray efa akaiky ho tapitra ny lera dia rehefa mbola atao brouillon ihany izy nanoratra fa atao amin'ny feuille d'examen mbola tsy nanoratra izy dia ahoana ny fomba atao mba hialana amin'izay zavatra izay?
raha sanatria moa zany hoe misy zany dia ny azo atao ngambany hoe tsy fantatra hoe azo atao ve ny fanaraka amin'ilay zireo amin'ny efitra ny mpanadinana aloha fa ny tena tsara zany raha anao an'izay anao dia asiana limity ihany ohatra hoe raha vitanao 30 minutes alohan'ny anenon'ny lakilosy ny andikanao an'iny dia tsy maninona raha ohatra tena malina loatra zany ilay mpianatra tena malina loatra izy hoe mety hisy hitakosina anjara dia asio limitiny ihany ilay izy dia kajikajio tsara ilay izy eny miankina amin'ny iny izy teo ny famerena andesona tia sy ny fanaovana devoir melohan'ny fanadinana foana ihany zany ahafahan'ilay mpianatra tsy antsony zany no manao évaluation na misy fomba firesaka mpampianatra zay ary moa zany hoe ny ankizy any amin'ny fanadinana vao tena mianatra tsy any amin'ny fotoana fanadinana ntsony ny fanaovana évaluation zany fa aty aloha efa tokony fantatra hoe zao ny tokony amin'ny asako aty anaty brouillon zao ny fotoana tokony andikako anaty adio mazava tsara ilona sy antenana ihany koa fa nazava tsara tao amin'ireo mpianatra izay fanazavana fohifohy makasika ny vakiroka izay ary tana zany ny mpiadina rehetra hoe ampiasaina ny brouillon fa somary asiana limity ny mahay mandanjalanja ny lera zany rehefa ao anatin'izay fiatriana fanadinana izay dia makasitraka ny monsieur Eline tondra ny fanazavana makasika ny brouillon androany amin'ny manaraka indray zavatra hafa no resahantsika eto dia manome fotoananao zany izay makasitraka tompoko zanakavavy lazao miziona zanakavavy indro avy ny famonjenanao seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy izay karakarain'ny sampana havana eto amin'ny fiangonana FM Foa fampifanana manokana ho amin'ny fiainana rehetra eo amin'ny sehatry ny asa ny fianarana ny fitondran-tena ny fahasalamana ary eo amin'ny sehatry ny fitiavana iantoka ho avy tsara fototra ho an'ny tanora vehivavy ziona zanakavavy seminaire mitety varitra ny 7 Mey ao amin'ny trano maintso Ampamatanana ny 9 Mey trano fivavahana Ambohijafy ny 2 Jona ao amin'ny Vondrombavaka Alasoro 5 Jona Vondrombavaka Iavoloha ny 14 Jona ao amin'ny Lac Horizon Ivandry ny 13 Jona kosa eny Ivato en face ny Horizon ziona zanakavavy seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy tsy misy ankanavaka tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana isarana moro zareo avy eo amin'ny association Soa Omena izay anisan'ny miara-miasa amin'ny TV7 Foa Madagasikara ihany koa nitondra izay hoe fanampanazavana makasika ny fanadinana izay fampiasana ny brouillon moa nentina teto mbola isy atrano moa iny fandarana sikolo Facebook iny ary mbola itoy foana izay karazana fampianarana izay torohevitra majinjinika hoentina ho an'ireo hiatrika fanadinana dia ny resaka ho avy eo ihany koa ny zanam-pandarana ziona zanakavavy rehefa avy eo fa ity aloha misy vokatra vonjimaika mahakasika ny fifidianana izay avy ny tanterahan'ny malagasy teo i Erika ho alefantsika eto ngambany izay sary izay io efa hitantsika io moa zany ho an'ny faritra atsimo moa zany no hita teto raha jerena zany lisitry ny candidat dia anankitelo izy ireo no nilasaka tao anatin'izay nirotsaka ho solombavam-bahoaka raha jerena efatra zafady raha jerena moa zany ny isan'izay hoe vato izay ho an'ny Mamy John Kennedy zao dia ny vato zany hoe ny sanjato zany dia 7 faingo 470 isanjato ho an'ny Sakoto Malala Biry Galbert kosa dia
20 faingo 20 isanjato ho an'ny Ramamonjy Soa Johnson Herzoa dia 30 faingo 50 isanjato ho an'ny Navaso tsy fanay dia jo faingo 70 isanjato ny vato izay azony zany tamin'ny faritra atsimo Madagasikara moa zany ny voka-pifidianana zay hoe nentintsika eto iny manaraka eo ihany koa vokatra manaraka zany tany amin'iny district-ny Vohipeno iny région Fidivonany Sabotokay Honoré izay nahazo vato 20 faingo 20 isanjato ho an'ny Botomasendry Jay faingo 70 isanjato Rakotonirina Johnson Daniel kosa dia Jay faingo 70 isanjato ihany koa ho an'ny Razafitiala Velomanana Solomampiona nahazo vato 70 faingo 70 isanjato ho an'ny Rabena Sandratra Mahazaka Louison dia nahazo Jay faingo 70 isanjato Andriamamsoa Juloa Viala dia nahazo aotra faingo 70 isanjato Ramanakavana Heriniana Patrick dia nahazo 40 faingo 420 isanjato manaraka indray district-ny Toliara 2 Rochelin Hossein dia nahazo vato 40 faingo 20 isanjato Sitara Rogers Osman dia nahazo 20 faingo 70 isanjato ho an'ny Vesilas Simon Todsoa kosa dia nahazo faingo 50 isanjato Rabe vahiny Mampiarso Elia dia nahazo faingo 7 isanjato Rasambany Alain Désir dia nahazo Rasambany Alain Désiré azafady dia nahazo 40 faingo 70 isanjato district-ny Kandreo région Betsiboka indray zao no vakitsika manaraka Jafatrolaza Bary Emmanuel dia nahazo 20 faingo 70 isanjato Skivy Adrien dia nahazo 20 faingo 7 isanjato Jakotomarinirina Jean Alfred dia nahazo 20 faingo 30 isanjato Jabe Arso Jean Claude dia nahazo faingo 8 isanjato Slofiniaina Joseph Robin dia nahazo 70 faingo 20 isanjato Région Diana district Antsiranana 2 Ramamonjy Soa Herman dia nahazo 30 faingo 30 isanjato Raymond kosa dia nahazo 70 faingo 20 isanjato Louis Farnasa Diamaz dia nahazo 30 faingo 20 isanjato ilaina dia ilaina reny vokatra vodimaika reny Erika mba ahitan'ny olona nanohana kandidany hoe efa aiza ho aiza zany ny placen'ny kandidany amin'izao dia ao no mitarika ao ihany koa no mbola somary hoe ambany latsaka be ny amin'izay tampim-pifidianana izay zany hoe araka ny tenen'ny Akasiato hoe vonjimaika ilay izy fa tsy mbola hoe ofisial tanteraka zany fa mba ho fampahafantarana
ihany koa ny fizotra ny fividianana hoe nizotra araky ny tokony ho izy azo lazana hoe ny lamina araky ny akapobeny zany izay hoe fividianana solom-bavambahoaka izay raha ny faritra maromaro vitsivitsy moa nentsika teo zany hoe ny vaovao voaray ety amin'ny TV7 fois ihany moa zany zana hoe vakina mampafantarina ny malagasy rehetra izay tonga ny fidy eo ihany koa moa izay hoe tsy tonga ny fidy izay dia zana hoe alefa eto daholo zany ny vaovao mahakasika ny fividianana solom-bavambahoaka tamin'ity taona 2024 ity. Mety efa misy faly be zao any izay nanohana kandidany ka atao ao anatin'izay hoe nahazo nitarika salanisa izay kanefany mety mbola tsy ino ny valiny farany fa ho hitantsika eo ihany moa zany ary tsy maintsy ho alefanay eto amin'ity plateau ity mety ho ao anatin'ny fandarana masoandro miposaka ihany mety ho any anatin'ny fampalalam-baovao fiti-baovao ihany koa izay Erika. Izay moa zany lazaina eto foana hoe tombony be mihitsy ny fanatrahanao ny masoandro miposaka satria hitondrana aminao vaovao rehetra izay misongadina malaza ihany koa eto an-toerana trano ivelany mihitsy zany ezahana hoe entina eto daholo zany zany rehetrarehetra izany izay azo entina eto moa zany dia entina eto daholo. Resaka fividianana moa zao no malaza dia izay no nentina teo zao fividianana solom-bavambahoaka. Akatsika treo ngamany aloha iny resaka fividianana iny Erika fa hiditra amin'ilay ziona zanaka vavy isika. Ziona zanaka vavy lazao amin'ny ziona zanaka vavy indro avy ny famonjenanao. Seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy izay karakarain'ny sampana havana eto amin'ny fiangonana FM Foix. Fampifanana manokana ho amin'ny fiainana rehetra eo amin'ny sehatry ny asa, ny fianarana, ny fitondran-tena, ny fahasalamana ary eo amin'ny sehatry ny fitiavana. Iantoka ho avy tsara fototra ho an'ny tanora vehivavy. Ziona zanaka vavy seminaire amin'ny tetivaritra ny 7 Mey ao amin'ny trano maitso Ampamatanana. Ny 9 Mey trano fivavahana Ambohijafy. Ny 2 Jona ao amin'ny Vondrombavaka Alasoro. 5 Jona Vondrombavaka Iavoloha. Ny 14 Jona ao amin'ny Lac Horizon Ivandry. Ny 13 Jona kosa eny Ivato en face ny Horizon. Ziona zanaka vavy seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy tsy misy ankanavaka. Tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana. Ziona zanaka vavy lazao amin'ny ziona zanaka vavy indro avy ny famonjenanao. Seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy izay karakarain'ny sampana havana eto amin'ny fiangonana FM Foix. Fampifanana manokana ho amin'ny fiainana rehetra eo amin'ny sehatry ny asa, ny fianarana, ny fitondran-tena, ny fahasalamana ary eo amin'ny sehatry ny fitiavana. Iantoka ho avy tsara fototra ho an'ny tanora vehivavy. Ziona zanaka vavy seminaire amin'ny tetivaritra ny 7 Mey ao amin'ny trano maitso Ampamatanana. Ny 14 Mey trano fivavahana Ambohijafy. Ny 2 Jona ao amin'ny Vondrombavaka Alasoro. 5 Jona Vondrombavaka Iavoloha. Ny 14 Jona ao amin'ny Lac Horizon Ivandry. Ny 13 Jona kosa eny Ivato en face ny Horizon. Ziona zanaka vavy seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy tsy misy ankanavaka. Tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana. Faly miarabanao izay manaraka an'izao fandaharana iarana amin'ny TV7 Foix Madagasikara izao ny tenako amin'ity anio ity ao anatin'ny fandaharana masoandro miposaka isika sy ny zanam-pandaharana ziona zanaka vavy. Manambahitsika amin'izao anio izao dia tsy izany fa zareo mpikarakara hetsika avy ao amin'ny sampana havana ka avy hatrany dia arositsika izy faly miarabanao olona avy ao amin'ny FM Foix sy Aina Ramanamson. Faly miaraba ny ekipa rehetra eto amin'ny TV7 Foix ary faly miaraba ihany koa anareo mpijery izay manatrika an'izao fandaharana izao sotra indrindra nampiatrano. Miaraba ny TV7 Foix dia miaraba ny mpijery rehetra.
Ie, avy hatrany dia fanontaniana angamba no apetrako aminao olona jiana hoe afaka avenao azavazavaina ve hoe inona ny antony nananganana ny sampana havana. Marina tokoa zany. Tsara aloha ampatsahivina ny mpijery antsika ho an'izay efa mahalala ary ho fampalalana ihany koa ho an'izay mbola tsy mahalala hoe inona ny antony nananganana an'izany sampana havana izany. Tamin'ny taona 797 dia nisy tenin'ny tompo tonga tao aminay FM Foix zany nilaza hoe avondrony ho sampana anankiray ny tanora zazalahy rehetra sy ny tanora zazavavy rehetra. Heritaona taty aoriana zany hoe ny 797 ny apôstôly Benjamin izay mitarika an'izany fiangonana FM Foix zany no nanangana ny sampana tamin'ny fomba ofisialy zany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tamin'io taona 797 io ka satria moa mbola vitsy ny tanora dia ndray aman-dreny apôstôly Benjamin mitarika ny FM Foix mihitsy no lehiben'izany sampana izany tamin'ny fotoana io. Fa ankehitriny rehefa misandrahaka be lasa goavana be ny fiangonana dia nanangana mpiara-miasa izy dia tsy izy akory fa ny mpampianatra Florentin Randrianasoavina ary nanangana ihany koa an'ireo mpanabe lehilahy sy mpanabe vehivavy manerana ny Madagasikara. Atotosan'ny tanjona, ny tanjona dia ny hoe fikolokoloana an'ireo tanora zazalahy sy zazavavy ireo niara-panany voalohany izay tena ny matimatesan'ny apôstôly Benjamin mihitsiny ary isaorana Jehovahandriamanitra nanome ny fiangonana an'izany apôstôly izany. Dia nanaraka ho azy tao aorianan'izay ny ara-tsaina, ny ara-batana ihany koa izay mifameno satria tsika moa olombelona mbola mively ety ambony ety tany ety. Tatak'izay raha fitina zany ny tantaran'ny sampana havana sy ny fomba ny andohany. Mazava tsara zay. Hitodika aminao Ainasoa Ramanamson ny fanontaniako hoe afaka averina ampiatsahivinao ve ny tena tanjonareo na mission ao anatin'ilay hetsika hoe zanaka vaviny ziona. Ie, araka ny efa niresahana teto foana moa zany tsy teny amin'ny serasera isan-karazany teny ny tanjona amin'ilay ziona zanaka vavy zany dia tsotra fotsiny ihany hoe mba hitehirizana ny tanora zazavavy zany ho amin'ny fahadiovana sy ny fahamasinana mba tonga ny zareo voavonjy ny fanany fa nefany koa sady mba ho tafita izy amin'ny fiaina eto ambonin'ny tany. Kanefany sarotra nefany izay raha amin'izao vaninandro iainantsika izao zany ny hoe hitehirizana an'izay fahadiovana sy fahamasinana izay dia izay no mahatonga an'ilay hoe le hoe indro avy ny famonjena ny zareo anatin'ilay teny filamatra kely amin'ny soratra masina hoe vonjena ry zareo zany ho afaka amin'ilay facteur be dia be na ilay zava-misy be dia be amin'izao vanim-potoana iainantsika izao hoe mba atonga manakana an'izay hoe fantatrarana an'ilay fahadiovana sy fahamasinana sy famonjena izay dia vonjena ry zareo ho afaka amin'ireny hevitra diso be dia be miparitaka any anatin'ny tambazotra tserasera na ny rivotra mitsoka any amin'ny fiarahamonina mitarika ny tanora zazavavy ho any amin'ny faratsiana izay. Mety misy azonao anampiana ve momba an'izay? Raha izao vanim-potoana misy antsika izao eto ambonin'ny tany dia raha mahalala fa hoe andro farany izao ary hoy ny asan'ny apôstôly toko 4:12 hoe tsy maintsy ny fahoriam-be no hidiran'ny fanjakan'ny lanitra. Ka raha tonga zany dia mampametra-panontaniana ihany hoe ahoana ary zany ny fomba hiatrihan'ireo tanora ireo an'izany vanim-potoana izany rehefa tonga tokoa zany hoe tsy mahazo mividy tsy mahazo mivatra izany. Ary araka ny tenen'ny Ainasoa teo maro ny fampianaran-diso sy ny zavatra ratsy rehetra afafy rivotra mitsoka maneran-tany tahaka ny hoe raha ny firenena hafa ange zao dia mety misy mihitsy ny vehivavy zao tsy mananjo hifidy akory ny papasosy izay ezahana voizina anapotehana ny fiainan'ny zanak'izao tontolo izao ny zanaka malagasy ny vehivavy izay sokajiana tahaka ny fitaova azona fafinaretana fotsiny zany rehetrarehetra zany ny tiana hihitsy ary miady mafy mihitsy ny mpanabe ao anatin'izany sampanavana izany mba hanoerana zany hoe contrepoids zany izao fampianarana zaraina izao zao traikefa izao. Ny tena tanjonay dia hoe apetraka zany hoe mbola misy ny Estera mbola misy ny Rota izay tantaraina anatin'ny baiboly ary ao anatin'io baiboly io misy boky 900 eo be dia be ny tantara ao fa 2 amin'ireo ihany no misy tantara mahakasika ny tanora zazavavy dia Estera sy Rota zay.
mariana ho atsika mpijery a fa zany tantarany rota zany dia manasongadina indrindraindrindra hoe mato rota tafavoaka tamin'ny fiainana de satria nisy mpanabe tao zay tsy izy akory fa nyrafozam-baviny a i naomy zany hoe tsy nihevitra rota zany na tafavoaka azy fa nihevitra le mpanome hevitra rehefa tsara kolokolo rota de tafavoaka tamin'ny fiainana izy azadiny fa rota moabita fa rehefa niova fo rota nanaiky nitotoka tamin'Andriamanitra izy nanaja ny didin'Andriamanitra izy a dia lasa nanaraka naomy tany amin'ny firenen'ny jiosy de tany izy no tafavoaka ary rotany lasa bebe an'ny Davida mpanjaka de nefa tamin'ny Davida no nivoahan Jesosy de tsara be zany hoe mila lay tahaka zany ary mbola mila averina jereo ndray zao ohatra raha i Estera no hitondrantsika ny tantara Estera nge tafakatra vadiny mpanjaka na hoe mpanjaka vavy ary tamin'izany fotoana zany Sirosy mpanjaka zay mpanjaka lehibe tamin'izany fotoana natanjaka sy nalaza mihitsy no napakatra azy fa zao tsy tonga fotsiny teo Estera fa mbola nisy mpanabe anankiray koa tao any kolokolo sy namolavolany Estera de tsy izy akory zany fa Mordekay tamin'ny andron'ny Estera zany ny mpanabe lehilahy tamin'ny andron'ny Rota ny mpanabe vehivavy io Mordekay zay tsy izy akory fa cousin fa nataony hoe tonton moa ny fihetsony azy satria efa be taona be Mordekay raha mihoatra amin'ny Estera zany no mila voizina ankehitriny anitsiana ny lalan'ny tanora ary anadiovana ihany koa ny rivotra iainana manerana n'izao tontolo zao zay de maniry mihitsy hoe ny tanora rehetra zazavavy zay manatrika n'ity atrika asa mpiofanana ity dia anaraka n'izany lalana no diavin'ny Rota sy ny lalana no diavin'ny Estera izany mbola azo tanterahana tsara mihitsy zany ankehitriny mbola ao anatin'ilay hetsika ziona zanaka vavy ihany isika efa navita hetsika roa zay nareo tany amin'ny faritra Avony sy Avony andrefana na RN nanahoana ny akony sy mivokatra tao anatin'izay hetsika zay zay mpikarakara zay mianadahy no misolotoerana eto fa mbola anampy ihany anasoa rehefa aveo za manokana aloha de tsy misalasala mihitsy miteny afa-po zay afa-po zay satria zao tafita ny afatra rehefa nandeha teny fanadiadiana zany nisy ihany koa ny fanadiadiana ara-taratasy ny soratana zany questionnaire anonyme izy io de nafinaritra ny hetsika ho ny tanora adiadiana tsara izy ina le nafinaritra tao ho an'izay efa mahalala zany na efa nanam-pahalalana de samy joro vavolombelona mihitsy ny ankizy fa ny ampy zany fahalalana zany ny ampy zany traikefa zany ho an'ireo zay mbola tsy nahalala kosa de nanamafy zareo hoe fahalalana vaovao indray no nitovozina tao anatiny ity hetsika ziona zanaka vavy ity ary mafapo ny vokatra satria rehefa natao ny antso de tonga maro ny tanora de io zay hoe aloha tohizany sao na ena soa zay mihitsy ny tena zavatra tena tamin'ireo anankiroa reo moa zany zay nareo tamin'ny 19 mai teto amin'ny ville de ny anankiray tany amin'ny faritra Avony andrefana tena zavatra hita tena hoe nanamarika anahy indrindra fa tamin'le tany amin'ny faritra Avony andrefana teo de nahita an'ireo tanora zazavavy avy lavitra be nanatrika an'ilay izy tao satria misy tena hoe mbola mandeha adiny roa miala eo amin'le toerana zay vao tonga ao misy hoe avy tany amin'ny faritra Avony andrefana zao misy hoe avy any Arivony Mamo zany hoe lavitra zany zany hoe mbola tsy nandeha akory zany lay hetsika fizarana de fa natsapa sahady reo olona tonga matoa izy tonga avy any lavitra be avy any hoe misy zavatra ho raisina ao anatin'le izy de rehefa nandeha moa le izy araka ny efa nitenen'ny olona dina teo zany de mitantara kely sationany fotsiny zany amin'ny valiteniny ankizy zay raketina antsoratra le izy mba atao ino am'zany filava zany mba atao archive zany sy mba ho fanatsarana koa an'izay zavatra mety azo atsaraina de betsaka tamin'ny ankizy no nilaza hoe miakatra be ny estime de soi na hoe ny fahatsapana ny lanjany tenany zany hoe mamaly an'ilay resaky loladiana tamin'ny voalohany hoe contrepoids ny papasosy ny zavatra ratsy afafy amin'izao vanandro iainantsika zao de mahatonga ny ankizy manao andreny manko zany satria
ohatra ny efa mahatsapa sady izy hoe ohatrany tsy misy lanjany le vehivavy amin'izao andro faran'izao a dia aleo misarangodrangotra fotsiny mitady an'izay olona manam-bola ohatra na ohatran'izay dia natsapa zany izy teo hoe ny tena aika izao ny toerana nametran'Andriamanitra anay tamin'ny voalohany a izao ny lanjanay tamin'ny voalohany dia navoaka ny tao anatin'ilay retourny zareo ilay izy zany dia raha manontany akasiavy hoe nanahoana ny akony nanahoana ny vokatra dia arak'izay eritreretina aloha ilay izy arak'izay nieritreretina ilay izy a dia mananteny zay hoe ho voatazon'ireo tanora zavavy tao ireo zany zay vokatra zay hoentin zareo mamaky ny fiainana tena mivelatra be mantsy ilay izy tao a isan-karazany zany reo tournomeny ankizy tao koa nisy nanome hoe nazo toralalana be dia be zay tamin'ny resaka fitiavana ny tombony fahalalana iny moa zany efa voatenin'ny olona jiana teo fa tena hoe isan-karazany le izy nafinaritra be ny fifampizarana tao a nisy fotoana nisy fifanankalozan-kevitra fa tena hoe misokatra ny ankizy ohatrany hoe sehatra anankiray zany le izy a mahatonga ny tanora zavavy lasa misokatsaina sy mivelatra tsara rehefa ohatra hoe mena sehatra ohatra ireny izy a ahafahana metraka fanontaniana na ahafahana milaza ny heviny na eo ihany koa zany mahafahana tena mametraka le torolalana hoe ay zany ny eritreritreto tanora zavavy reto a tia zany ny torolalana dia mananteny zay fa mbola ho betsaka lavitra noho ireny mivokatra amin'ny manaraka ho avy eo indray ie tsara dia tsara izay fanazavana sy hevitra izay teny farany avy aminareo angamany a ety amaraparana ny fiarahantsika eny ary mitodika manokana ho amin'ny tanora zavavy sy ny ray aman-dreny zay satria ho anareo nanaovana an'ity hetsika ity a efa azonareo zay ny ambangovangony a fa raha tonga any ianareo dia ho azonareo kosa ny antsipriany dia miverina foana ny fanasany tongava fa tsy hanenenanareo io ary miezaka mihitsy zahay a mba tsy hampamono aminainy ny fiarahantsika ao fa sady misy ny mahasoa ao no misy ny mahafinaritra mifamenoreo ary io etsika raha io dia mahafeno tanteraka n'ilay tanjona izay napetraka tany am-piandohany efa ela be tamin'ny taona 7 hoe natao a fikolokoloana sy karakarana andreo tanora ireo ara-panahy miara-tsaina miara-batana na izany aza nefany a zay kory tsy dera tena hoe zay ny tena mahasolo ny ray aman-dreny tsy a aza miala amin'ny ray aman-dreny nareo satria reo ny loharano reo ny nahitana ny masoandro fa zay kosa dia nanolo tena mba hifanometanana amin'ny ray aman-dreny amin'ny zavatra mety hoe lesoka kely madinidinika na ihany koa mety misy ny zava-baovao na ny rivo-baovao dia mety tsy fantatry le ray aman-dreny le izy eo ihany koa ny fahasahiranana mety kodiny eo fiainana andavanandro dia mety tsy tanteraka le izy dia aleo zany mba ho fenon'ny mpanabe izy a amin'ny ity etsika ity dia hoy izay mamarana azy hoe aza miala amin'i Jesosy raha vao miala amin'i Jesosy a dia tsy tafavoaka ny fiainana Jesosy ihany ny lalana sy famarinana ary fiainana ary tsy misy anarana hafa azona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy eo feno dia feno zay nitenen'ny olona jiana teo zay fa tongava fotsiny tsy misy fahatyantoka fa efa feno be zay afatra farana petran'izay fa tongava daholo ry tanora zavavy fa tsy misy fahatyantoka dia izay indray zany no resadresaka azona tolotra ho anao a tamin'ity anio ity a isaorany ianareo nanaiky ny fanasanay a faranatreto ny fandaharana aziona zanaka vavy fa ny fandaharana masoandro miposaka kosa dia mbola mitohy hatrany a dia mametraka anao a ny veloma soavatsara ho amin'ny manaraka indray ziona zanaka vavy lazao amin'ny ziona zanaka vavy indro avy ny famonjenanao seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy izay karakarain'ny sampana havana eto amin'ny fiangonana FM3 fampifanana manokana ho amin'ny fiainana rehetra eo amin'ny sehatry ny asa ny fianarana ny fitondran-tena ny fahasalamana ary eo amin'ny sehatry ny fitiavana iantoka ho avy tsara fototra ho an'ny tanora vehivavy ziona zanaka vavy seminaire mitety varitra ny 7 Mey ao amin'ny trano maintso ampamantanana ny 9 Mey trano fivavahana Ambohijafy ny rojona ao amin'ny vondromavaka Alasoro 7 Jona vondromavaka Iavoloha
ny 16 jona ao amin'ny lac Horizon Ivandry. Ny 13 jona kosa eny Ivato en face ny Horizon. Ziona zanakavavy. Seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy tsy misy ankanavaka. Tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana. Isorana zareo mpikarakara hetsika avy ao amin'ny sampana havana nitondran'izay fanampanazavan'izay momba ny ilay hetsika goavana ilay hoe Ziona zanakavavy. Efa nandeha teto foana moa zany izay fanetanana mahakasika ny Ziona zanakavavy izay dia izany hoe mbola verimberina foana hiatrany satria mbola hitohy izy io amin'ny alahady ho avy izao. Faharoa ny volana Jona taona 2024 eny Alasora no natanterahana azy indray. Efa nitondra vokatra ihany zareo teo hoe akon'ny efa vita hoe azo lazaina hoe afapo zareo ny vokatra hita tao anatin'izay efa vita roa alahady izay. Dia mbola ahitana zany ny tanora vehivavy rehetra mba ho avy amin'io fotoana io satria sy tombony be ianao araky ny efa nazavainy teo. Tsy misy anampiana, tsy misy analana intsony fanazavana teo zany hoe karazana fampatsahivana sisa no teneniny fametanana ihany koa. Mariana fa tsisy vidim-pidirana zany amin'ireo alahady izay zarana ny sosiny tsara avy amin'izareo sampana havana ireo dia manasa antsika tanora rehetra vehivavy tafiditra ao anatin'izany ihany koa raha misy efa hoe nahazoazo taona afaka mbola tonga any fa tsy hoe manakana azy tsy hoany akorin'izany. Dia tongava maro fa ny zavatra tsara no raisina ao anatin'io fotoana io. Izany hoe tsika koa araka ny efa andresahana teo hoe miezaka mitondra ny zavatra tsara hatrany dia entanina hatrany zany ny rehetra ny tanora moa indrindra ho tonga amin'io zany tanora vehivavy araky ny efa nambatra ihany koa tany am-piandohana hoe mbola ho avy ny lehilahy zany anjaran'ny lehilahy fa hatreto aloha dia ho an'ny vehivavy ihany no azo anjara amin'izay. Dia araky ny efa teneniny akasiahy teo ihany koa tsy misy vidim-pidirana dia tongavy azo zareo moa fa verika ihany hoe miezaka manakaiky atsika, miezaka manantona atsika hoe amin'izay toerana akaiky atsika no andehanana. Dia mbola misy andro maromaro ihany koa nefa ny dia afaka misafidy ianao hoe amin'ity no andro mahafaka anahy dia afaka andehananao izay mahafaka anao sy izay akaiky anao. Dia mbola hitohy hatrantsika amin'ny fampahafantarana ny valin'ny vonjimaika ny voka-pifidianana Erika. Dia ho alefantsika eto indray izay Mariana moa zany fa efa io izy io dia manasa ny Erika hitantara an'izay région Analamanga indray no vakitsika district-ny Antananarivo ny mitarika eto aloha zany zao dia groupement de ny PP Fraisakina ny Randrianarso Stanislas izay nahazo vato 550 faingo 750 isanjato. Manaraka azy eo ihany koa Rakotomanga Lantoary vola Sedera izay nahazo vato 730 faingo 770 isanjato izay avy amin'ny groupement ny sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina moa izany izay novakina teo izay. Région Betsiboka kosa indray district-ny Maheva Tanàna ny mitarika eto moa zany zao dia ny indépendant izy izany hoe tsy miankina Rasoary Malala Georgette nahazo vato 350 faingo 720 isanjato. Ny manaraka azy eo ihany koa indépendant ihany moa zany izy Randriamiarso Jean de la Croix nahazo vato 520 faingo 120 isanjato no azony. Région Boeny district amin'ny Mitsinjo no toizantsika manaraka izay mitarika eto moa zany dia ny hoe zareo tsy miankina ihany Amad izay no anarany 530 faingo 130 isanjato ny vato azony. Ny manaraka eo ihany koa mbola tsy miankina ihany Rary Malala Nadia Soafawi nahazo vato 30 faingo 720 isanjato. Toizantsika région Sofizy ry district Mampikony ny mitarika eto dia
mamy Nirina Marie-Jeanne izay nahazo roa amby dimapolo faingo fito amby folo isanjato ny manaraka azy eo ihany koa isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina Raphaelien Solofiniaina Emilien Arsan izay nahazo vato valo amby telopolo isanjato. Ny manaraka région Boeny distrika Marovoay miaraka amin'ny nitarika eto moa zany de tsy miankina indépendant Marindry Rasolohery Andry Crissan izay nahazo vato 8 faingo 1 isanjato. Ny manaraka azy de Jakotondravao George izay anisany hoe miaraka amin'ny Rajoelina ihany koa 30 faingo 7 isanjato. Ny manaraka dia région Atsimo Andrefana distrikan'ny Toliary 2 Rochelin Ousena nahazo 9 faingo 12 isanjato. Ny mitarika amin'ity moa zany de Tsitara Rogers Osmana izay nahazo vato 13 faingo 17 isanjato. Ny manaraka azy lefa noteneniko voalohany teo ihany koa région Analamanga no anohizantsika azy distrikany Antananarivo voalohany ny mitarika eto moa zany dia groupement ny Fraisakina Razafy Manantsoa Lobo Antsiniaina nahazo vato 7 faingo 20 isanjato. Ny manaraka azy dia tarihan izay miaraka amin'ny Andry Rajoelina Andriamananoro Razafinarivo Augustin izay nahazo 30 faingo 7 azafady faingo 7 isanjato. Région Analamanga trany distrikany Antananarivo fahadimy ny mitarika eto dia Jalambo Zafimbololona Razafy Tsimialona izay nahazo vato 13 faingo 4 isanjato izay avy amin'ny firaisankina moa izany. Ny manaraka azy de Jaoldina Janevo Erinantsoina izay nahazo vato 4 faingo 40 isanjato izay miaraka amin'ny Andranirina Rajoelina. Ny manaraka dia région Analamanga distrikany Antananarivo hatrany ny mitarika eto indray de Andriamampandry Todosoa Manampy nahazo vato 15 faingo 13 isanjato avy amin'ny firaisankina moa zany. Ny manaraka azy de Razana Mandimby Sotantely nahazo vato 17 faingo 70 isanjato izay avy amin'ny Andrinirina Rajoelina. Ny manaraka de région Vakinakaratra distrikany Atsirabe 2 ny mitarika dia Randrianantenaina Olivier Anthony Jossa izay avy amin'ny firaisankina nahazo vato 10 faingo 17 isanjato. Ny manaraka azy dia Randriamanampisoa Alfred izay miaraka amin'ny Andrinirina Rajoelina nahazo vato 17 faingo 70 isanjato. Région Vakinakaratra distrikany Mandoto ny mitarika dia Andriamboavonjy Nantenaina Herso avy eo amin'ny firaisankina nahazo 40 faingo 20 isanjato. Ny manaraka azy dia Jamanandray be Yavitra Robert avy eo amin'ny Andrinirina Rajoelina 30 faingo 4 isanjato. Région Vakinakaratra trany distrikany Betafo ny mitarika dia Randriataina Malala Livasoa Moratiavina
avy amin'ny firaisan-kina 6 faingo 7 isanjato a ny manaraka azy a dia fiarovana lovany Rina Celestin izay avy amin'ny andrinidrana Rajoelina 20 faingo 7 isanjato. Région Vakinankaratra Atsirabe voalohany ny mitarika dia Razafinimaro Désiré avy eo amin'ny andrinidrana Rajoelina nahazo 20 faingo 70 isanjato. Ny manaraka dia Jean-François Michel firaisan-kina nahazo 30 isanjato. Région Itasy district Soavinandrina Razay ary malala ary zaka fiainantsoa avy eo amin'ny andrinidrana Rajoelina nahazo vato 5 faingo 5 sy 710. Manaraka azy a dia Jamana Tanana Romeo Christophe izay tsy miankina nahazo 430 faingo 20 isanjato. Région Itasy Atrany distriktan'ny Miarinarivo ny mitarika dia Jakotondrazou Fetra izay avy eo amin'ny andrinidrana Rajoelina nahazo vato 70 faingo 310 isanjato. Ny manaraka azy a dia Jaharinarivo ary manana lalainany Riny izay tsy miankina nahazo vato 420 faingo 530 isanjato. Région Analamanga district Antananarivo Avaratrano ny mitarika eto moa zany a dia Andriamosa Benjamina Avitraina Rajaobelona Marie zay avy amin'ny firaisan-kina nahazo vato 70 faingo 320 isanjato. Manaraka azy a dia Radafindranaro Andriamanga Rijaniana Thierry avy eo amin'ny andrinidrana Rajoelina nahazo 30 faingo 520 isanjato. Région Analamanga district Antananarivo fahatelo ny mitarika dia Mandrindrarivony Ogaskara Fenso zay tsy miankina moa izy a nahazo vato 20 faingo 20 isanjato. Ny manaraka azy a dia Jaharson Gabrielle Lalatina Sylvie izay miaraka amin'ny andrinidrana Rajoelina nahazo vato 30 faingo 20 isanjato. Manaraka dia Région Atsinanana district Toamasina voalohany ny mitarika eto moa dia Ratsiraka Iarovana Roland izay collectif any malagasy 20 faingo 530 isanjato. Ny manaraka dia Narimamy Lucien Irma izay avy amin'ny andrinidrana Rajoelina 70 faingo 520 isanjato. Région Atsinanana district Marolambo izay mitarika eto moa dia Randriana Solo Augustin izay miaraka amin'ny andrinidrana Rajoelina nahazo 70 faingo 150 isanjato. Manaraka azy eo dia izay tsy miankina Andrianjara Heritsaina Iva nahazo vato 70 faingo 10 isanjato. Région Analanjirofo district Soaneranivongo ny mitarika dia Jean-Mamonjy Rakotonerina John izay avy amin'ny andrinidrana Rajoelina nahazo vato 70 faingo 530 isanjato. Ny manaraka azy dia Menavolo Albanina izay tsy miankina nahazo 30 faingo 20 isanjato. Région Boeny district Mahajanga voalohany ny mitarika dia Afakandro Christian izay firaisan-kina nahazo vato 70 faingo 70 isanjato.
ny manaraka azy a dia Jean-Tanirina Lalao izay miaraka amin'ny Andrinirina Rajoelina nahazo vato 13 faingo 17 isanjato. Région Boeny district Mahajanga 2 ny mitarika eto moa zany dia Jamanarivo Handry Orlando izay tsy miankina nahazo vato 470 faingo 430 isanjato. Ny manaraka azy dia Jasa Amalion avy ao amin'ny Andrinirina Rajoelina izay nahazo vato 520 faingo 420 isanjato. Région Boeny district Marovoay ny mitarika eto moa zany dia Marindry Rasolohery Andry Crissan izay nahazo vato 520 faingo 430 isanjato. Ny manaraka azy dia Rakotondravao George nahazo 430 faingo 20 isanjato. Région Sofia district Mandritsara ny mitarika eto moa zany a dia Razaka Manana Andry izay candidat tsy miankina nahazo vato 470 faingo 20 isanjato. Ny manaraka azy a dia Rasolomanana Baby Olivier izay miaraka amin'ny Andrinirina Rajoelina nahazo vato 13 faingo 720 isanjato. Région Sofia Trania district Mampikony ny mitarika dia Maminirina Marijanina nahazo vato 470 faingo 530 isanjato. Ny manaraka azy dia Jafaelian Solofiniana Emilienne Arsan izay avy amin'ny Andrinirina Rajoelina nahazo vato 40 faingo 470 isanjato. Angasitrahana Erika Miary nitondra an'izay fampahafantarana ny vokatra vonjimaiky ny fifidianana député an'ny Madagasikara izay zany a. Ankasitrahana ihany koa ny ekipa TV7 fa Madagasikara izay mitady an'ireny vaovao ireny a, miezaka maharaka an'ireny vaovao ireny ihany koa amin'ity anio ity. Raha mbola misy moa zany hoe vaovao voaray a dia ezahana ho ampitaina eto ihany a ary ampahafantarina eo ihany koa azo lazaina hoe mifandanja moa zany tsy dia mifanalavitra be manahoana ilay izy. Azo lazaina hoe mifandanja tsara zany aloha hatreto ny herin'ireo candidat rehetrarehetra araky ny vaovao hitantsika teo araky ny vokatra hitantsika teo ihany koa. Mbola miandry foana moa zany tsika izay tena vokatra farany a ary ho ampitaina eto foana ihany koa ny vokatra izay fifidianana izay. Fa misy vaovao misongadina kely ity Erika hitako ato hoe amin'ny telo jona zany a, telo jona ho avy zao dia hifanitsy zany ny planeta enina no hifanitsy. Ao anatin'izany a Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune ary Uranus. Vao mangiran-dratsy hono zany a no amin'ny telo jona io amin'ny latsinainy zany raha tsy diso a Erika no hifanitsy izay planeta izay ka ho hita ao anatin'izany a planeta efatra manakaiky indrindra ny tany a dia i Mercure, Mars, Jupiter ary Saturne. Fa misy planeta roa ambiny ihany koa zany a izay tsy hita raha tsy amin'ny alalan'ny télescope na hoe maso lavitra dia i Uranus sy Neptune izany. Dia tsika eto Madagasikara koa zany afaka mahita an'izay planeta izay vao mangiran-dratsy amin'ny telo jona zany no hisy an'izay hoe mifanitsy izay ireo planeta ireo. Araky ny hitantsika amin'ny sary io moa zany dia ireo zany ilay planeta dia hifanitsy zany ary samy ho tratran'ny ilan'ny masoandro avokoa zany ilay planeta voalaza teo ireo. Dia tena tsy dia fahita matetika zany Erika
ka tsara zany raha mba maharaka an'izay tsika eto Madagasikara. Ie ezahana hoe ampitaina eto foana moa zany zay hoe karazam-baovao izay dia ampitantsika eto amin'ny TV7 fa eto Masoandro Miposaka mety ho resahana ihany koa amin'io alatsinainy io izay zavatra iseho amin'ny alatsinainy izay. Azo lazaina hoe phénomène naturel ihany koa reny Erika ary asa tanan'Andriamanitra avokoa moa zany ny planeta sy izay rehetra hitantsika ety izao ka tena malina sy tsara raha mba mahita an'ireny ihany koa isika eto Madagasikara fa mino zao fa ny mpikaroka rehetra any andafy any dia efa tsindrin-doana amin'izay hoe fotoana isehon'izay ary eo ihany koa hoe efa manomana fitaovana izy ireo hoe akana sary ohatran'izany amin'io fa azo lazaina hoe phénomène naturel iray io. Eo ihany koa moa zany ny resaka fiovaovan'ny toetry ny andro izay efa mbetika tenentsika eto foana izay hoe fiovaovan'ny toetr'andro izay ary mety hiteraka fiovana mihitsy moa zany izy io amin'ny fotoana io dia afaka rahinao afaka jerenao raha manana fahafahana mijery an'izay. Mila télescope moa zany ilay Uranus sy Neptune mila an'izay hoe maso lavitra zay raha te ahita an'izay zany ianao amin'ny hoe zareo mifanintsy sy tratran'ny ilan'ny masoandro. Tsara ihany koa no manome ora ho an'ny mpijery antsika satria amin'ny folo latsaka folo izao dia efa miatoandro ny andro efa akaiky ho farana ihany koa ny fiarahantsika eto zany dia mbola misy zanam-pandarana maromaro tsy narahantsika dia aloha isika araka soa miditra aloha isika dia hiverina eto rehefa avy eo. Rabantsika rehetra ny tokantrano andray ampitiavana no hiatranoko ao an-tranonao amin'ny alalan'ity zanam-panjarana soamitra ity fanontaniana vaovao be indray no apetraka amin'ireo olona izay sendrantsika ety Andalambe amin'ity androany ity dia ny hoe iza indray ary no nahita ny Madagasikara voalohany. Salamado. Ie toy izao ilay fanontaniana iza no anaran'ilay olona izay nahita ny Madagasikara voalohany. Tsy tadidiko fa tao tsy tadidiko loatena tsy tadidy mihitsy tadidy. Ie i Diego Diaz no nahita ny Madagasikara voalohany dia makasitraka tompoko niaraka lalao taminay Sara tompoko. Salama tompoko. Ie toy izao ilay fanontaniana iza ary ilay olona izay nahita ny Madagasikara voalohany. Marco Polo. Izay izy no nanome anarana hoe Madagasikara Marco Polo fa ny olona nahita voalohany Madagasikara tsy izay ao ihany ilay izy eritrereto tsara fotsiny farany sisany no miteny Diego Diaz. Iza Diego Diaz tena izay ie izay no valony marina i Diego Diaz no nahita voalohany any Madagasikara dia makasitraka niaraka lalao taminay Sotra tompoko, sotra indrindra. Sotra? Mato? Salama tompoko. Ie toy izao ry se ilay fanontaniana fantatrao ve hoe iza no nahita ny Madagasikara voalohany? Diego Diaz. Diego Diaz? Tena izay? Eny tompoko. Ie marina indrindra izay valiteninao izay dia tsy misy fanomezana avy aty aminay satria ianao na marina dia makasitraka tompoko niaraka lalao taminay. Sotra betsaka tompoko. Ie toy izao ilay fanontaniana fantatrao ve hoe iza ilay olona izay nahita ny Madagasikara voalohany? Diego Diaz. Ie marina izay i Diego Diaz koa nahita ny Madagasikara voalohany dia makasitraka indrindra niaraka lalao taminay Eny sotra anareo. Sotra. Salama tompoko. Ie toy izao ilay fanontaniana iza ilay olona izay nahita ny Madagasikara voalohany? Tena tsy fotsy izao tsy voavaliko. Tsy voavalo izao zay. Tsy tadidy fotsiny mety tsy tadidy tena tsy tadidy. Eny ary ny valin'izay dia i Diego Diaz no nahita voalohany ny Madagasikara
dia makasitraka tompoko niaraka lalao taminay. Eny ary tompoko sotrapetsaka tompoko eo. Tompo salama ye toy izao a le fantanina e izy zany anaran'ilay olona izay nahitany Madagasikara voalohany Diego Diaz. Tena izay ye izay no valiny marina i Diego Diaz tokoa no nahitany Madagasikara voalohany a dia makasitraka niaraka lalao taminay a ye sotra salama to salama tompoko ye apetrako ny fantanina vona tsara ve ramizay eny tompoko ye toy izao ary fantatrao ve hoe iza no nahita voalohany any Madagasikara Diego Diaz. Tena izay eny tompoko ye i Diego Diaz tokoa no nahitany Madagasikara voalohany a dia ity ny fanomezana avy aty aminay a satria ianao dia namarina dia makasitraka niaraka lalao taminay. Saora tompoko to salama ye toy izao a le fanontaniana e iza no anaran'ilay olona nahita voalohany any Madagasikara Diego Diaz. Ianao fa hainao le izy ye izay indrindra i Diego Diaz no nahita voalohany Madagasikara dia intro ary atolotranao le fanomezana dia makasitraka niaraka lalao taminay a. Saotra tompoko ia to salama tompoko ye vonina tsara apetrako ve ny fanontaniana vonina tompoko izy ary no anaran'ilay olona izay nahitany Madagasikara voalohany. Nahitany Madagasikara voalohany dia Diego Diaz. Ye tena izay izay aloha no nahitako azy. Ye marina izay valim-panontaniana izay fa dia Diego Diaz tokoa no nahitany Madagasikara voalohany a dia makasitraka niaraka ny lalao taminay tompoko. Ok saotra betsaka dia intro ary makasitraka ye dia isaorana zany kanto filamatra ny tao anatin'iny soa miditra iny a isaorana ihany koa ianao izay nanaiky ny lalao niaraka tamin'ny ekipa ny TV7 fa Madagasikara. Efa nisy taona moa zany hoe fanontaniana hafa napetraka teo dia ny valim-pandalinana androany daholo matetika ny valin'ny olona zany hoe androany vao napetraka izay fanontaniana mahakasika ny hoe valiny a Diego Diaz izay dia tsara ho fantatry ny rehetra izy iny satria tantaran'ny firenentsika ihany moa zany dia hoe mba mahafantatra daholo ny malagasy rehetra mety hoe mahafantatra moa zany fa hoe tsy andradinidiny ilay izy tsy tadidy a dia mba tadidina kely andry indray ilaina mantsy izy ireny. Tamin'ity volany ity moa zany dia resaka momba ny Madagasikara foana ny fanontaniana napetrakantsika tamin'ireo olona izay sendratsika mety mbola ho izay ihany no amin'ity volany ity satria ao ihany koa ny fetim-pirenena malagasy a dia aza misalasala rehefa tonga eny aminao eny zany micro an TV7 fa Madagasikara valio fa azo fanomezana toy ireny olona maro be ireny ihany koa ianao. Efa mamaraparana sady koa nefa isika amin'izao fotoan'izao efa amin'ny 10 minitra ny orety amin'ny TV7 fa amin'izao fotoan'izao dia manome ora-trano izahay mba ahafahanao tsy hobarim-bariana ihany koa fa tokony efa manao zavatra hoe efa ao anatin'ny asa tanteraka mihitsy mety hoe mahandro sakafo mety manao raharaha an-trano ny zavatra rehetra izay tsara atao dia izany hoe efa vitavitaina daholo ny zavatra rehetra mba tsy ho taraikidraiky ianao satria ny andro miatoandro fa tsy hoe mbola ho maraina ety any. Mety eo am-pihinanana goûté kely ihany koa ny olona zao satria amin'ny folofolo iny ny ora fihinanana an'izay goûté zay Erika dia sady mihinana goûté ianao no manaraka amin'ny fampahalalam-baovao fitim-baovao hoentin'ny TV7 fa Madagasikara dao ary. Zoma faraka amin'ny 30 volana May taona 424 ampitiavana indray tompoko lasy sy tompoko vavy no anolorana inao ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny TV7 fa Madagasikara. Ny tenako Aina Jean Emmanuel araka izany eto amin'ny lafy ny fanolorana ampian'ireo teknisiana ao ambadimbadika ao koa manazanao ampanajana ary tompoko anaraka izany hatramin'ny farany.
ny vaovaon'ny politika avy atrano andeha hoetitsika isantarana izao fampahalalam-baovao izao raha ny fantatra hatreto araka ny salanisa navoakany avy ao amin'ny vaomera-maleo tena amisahana ny fifidianana dia mitarika vonjimaika ireo kandida avy ao amin'ny vovonana firaisan-kina ho an'ny eto Antananarivo manokana dia mitarika amin'ny salanisa 7,5 i metra antitra Razafy Manantsoa izy raha teo moa izay nitarika hatrany nandritra ity voka-pifidianana vonjimaika ity tamin'ny biro fandatsam-bato miisa 2 amin'ny 2,9. raha jerena ny vokatry ny tapandraisany anjarany mpifidy taorian'ny fivoan'ny vokatra vonjimaika dia hita fa manodidina ny 20 hatramin'ny 50 isanjato ny fahavitrian'ny olona araka ny vaovaona voakany SEOM rantsany SADC izay mpanara-maso ny fifidianana araka ny fantatra moa dia firenena maro eto Afrika no mikambana ao anatin'ity vondrona ity ka anisan'izany i Tanzania, Mozambique, République démocratique du Congo sy ny maro hafa koa. Vaovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay voaray avy amin'ny CIRGN Antananarivo. Lavy ny balany zandary ny talata teo i Rakotonanahary François Charles ponina ao amin'ny Fokotany Anjeva. Ity farany moa izay dahalo raindany ary vao avy nivoaka ny fonja volana vitsivitsy izay ka izaona merkelika izao indray ka maty voatifitra alatra famakitrano ary fanafihana amin'ny tampiadina moa no tena nampalaza ity dahalo raindany ity. Tovolahy miisa 2 ihany koa no natratrarana metamfetamine tao Antsirabe raha ny vaovao voaray avy amin'ny brigady Antsirabe ny 15 ny volana Mey lasa teo. Araka ny fantatra dia sady mpamatsy ireto farany no mpitoroka ity zava-mahadomelina ity ihany koa. Tanora maro no anisan'ny mpanjifan'izy ireo alahy ireto ka andalam-pikarohana azy ireo koa ny tompon'andraikitra any an-toerana. Vaovao avy amin'ny direction des douanes de Madagascar mahakasika ny ady amin'ny kolikoly sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary. No tanterahana omaly anio araka amin'ny 30 ny volana Mey 2024 ny andiany voalohany tamin'ny atrikasa fampahafantarana ny manodidina amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo arena voajanahary. Anisany nanatrika tao anatin'ity voriana ity ihany koa moa ny mpikambana tao amin'ny Transparency International, ny Bianco, ny Alliance Voire Gasy ary ny teo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray anisany hiatrika ny lalao an'olon-droa iadina ny amboarany Roland Garros omaly ny mpilalao tennis Tianchu Rakotomanga izay mizaka ny zom-pirenena frantsay. Ny Rosiana moa no fantatra fa hiady izany tompon-tahaka izany miaraka aminy araka ny vaovao izay voaray teo amin'ny pejin'ny vaovao fil d'info ofisialy. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa indray nahitana fipoahana volkano indray tao atsimo andrefany Islandy teo amin'ny peninsule de Reykjavik omaly 30 ny volana Mey taona 2024. Araka ny vaovaona voakany IMO na ny office météorologique islandais dia fantatra fa fandimina izao no nahitana fipoahana teo an-toerana nanomboka ny volana Desambra lasa teo. Dia izay vaovao amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay indray tompoky lahy sy tompoky vavy no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao ho any anio ity. Isaorana manokana ianao izay nanaraka izany hatramin'ny farany ary isaorana ihany koa ny teknisiana izay niara-niasa ka natotosa izao fampahalalam-baovao izao. Manome fotoananao ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
isaorana ny équipany TV7 fa Madagasikara sy ny équipany fampahalalam-baovao nitondra an'izay fintom-baovao tamin'ity an'ity izay tsara manaraka an'ireny vaovao ireny mahafantarana izay zava-miseho eto amin'ny tany sy ny firenena Erika. Sady anisan'ny nitondra voka-pifidianana ihany koa zany ilay famitiana-baovao teo iny ary hoe fitim-baovao mafitim-baovao azy dia izay vaovao nisongadina no entina ao anatin'izany ho anao izay hoe tena lim-baovao zany dia asaina manokana ao anatin'ny fandaharana masoandro ny bosaka isa-maraina isaky ny ora toy izao no anarahinao an'ny tomba maso atao anatin'ny masoandro ny bosaka. Mitena kely ngamba sisa no atao ny zavatra andresantsika androany ny resaka mahakasika ny fahalalam-pomba isika teny am-piandohana teny hoe aza mandelingelina ny hafa zany resaka hoe fahalalam-pomba kely indrindra sady tsotra ny resaka ny mahakasika ny tsy fitabatabahana etraky ny lalana na hoe amin'ny fiarahamonina misy anao fa fadina zany izay hoe mitabataba izay fa tsara no mangina hoe mba atao am-pilaminana ny zavatra atao fanajanao ny hafa zany hoe fahanginana izany eo ihany koa ny hoe rehefa mikohaka na mievina na hoe manokana sy ny sisa zany dia tampenana foana ny vava atao fahazarana mihitsy izay hoe manampimbava izay zany hoe aza atao amin'ny hafa izay tsy tianao atao amin'ny tenanao. Eo ihany koa hoe nresakitsika hoe faraparan'ny volana zao efa akaiky ny fety mila manangonangona amin'izay ny torohevitra ihany koa ho an'ireo izay hiatrika fanadinana dia eo ihany koa hoe efa kely sisa dia ho tonga ny fotoam-pialan-tsasatra ka dia izao dia efa manangonangona dia nitondra an'ireo torohevitra torohay fikafika maro samihafa moa izay teto afaka averinao jerena izany raha to tsy naharaka ianao fa amarana an'ity fandaharan'ity masoandro miposaka ity izay an'ity maraina ny zoma ity tsikitsiky ao anatin'ny tsikitsiky ngamba no entina hamaranana an'izao fandaharan'izao dia ankasitrahana ny ekipan'ny TV7 fa Madagasikara izay nahatotosa sy nahamasaka an'izao ankasitrahana ihany koa ianao mpijery ajaina izay nanaraka tinay hatramin'ny farany tsy adino ianao namako Erikana nampianaty eto tamin'ity anio ity. Ie dia mankasitraka antsika rehetra zany nanasaka ny masoandro miposaka tamin'ity androany ity fa zany hoe milohan'ny tena maharanana ny fandaharana dia isy zavidrôle zany arahantsika dia avy eo ihany koa isy hira arahantsika dia amin'ny herinandro indray no misy fandaharana masoandro miposaka izay arahinao eto amin'ny page Facebook sy amin'ny YouTube ihany koa isaky ny ora toy izao raha ohatra ihany koa manao tsy naharaka hatramin'ny voalohan'ny fandaharana androany tsy hoe nandritra ny herinandro iny dia azonao atao no miverina mijery ny vidéo teo aloha rehetra dia aza miala amin'ny TV7 fa maro ny zavatra hozarainay anao eto zavatra tsara rehetra izay anananay dia ifampizaran'ny sosiny tsara eto foana isika. Saika adiniko kely ny mpampiakanjo sy ny mpanao taovolo tarehy ihany koa dia isaorana nampiakanjo anay tamin'ity an'ity karakaranay ary tsy adino ianareo mpijery ajaina izay mbola ampisin'ity fandaharana masoandro miposaka ity ka dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao ao anatin'ny tsikitsiky no entsika maranana an'izao dia saova tsara daholo ho manaraka indray. Saova tsara. Si Optimum Pride! Puking inang yan, Optimum Pride! Zayan, hari ini so, You speak English? Forever.
তুই গাড়ি খেয়ে মদ চালাইছে মদের দাবাতি দিলাম হেলমেট পর লাগিয়ে কইছি গাড়ি দিয়ে মদ हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलाव में पानी आ गया गाल सा भी खुल गया मेरा गलती ये देखिए
Tanatialina mangina tonga ny andro ny famonjenanay tsy takatry saina ny fomba ny avina zao tontolo izao dia nilaza fa hoe tsisy intsony ny azo atao feo aminy izay tsisy azo ale manao lalana ianao tompony farany 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 Vitatreo ny mombanao fanizanaka ambony zava-misy tsy takatry ny saina ny falembiazany zao tontolo izao mety laza fa hoe tsisy intsony ny azo atao feo aminy izay tsisy azo